Malagasy FM manolotra ho anao mandritra ity herinandro ity. Lava batona kady fotsy. Tantara no soratany Diam-piano manana nasaya. Ireto avy no anome aina ny tantara. Angolapity. Niaraka tamin'ny fahendrena Raherinambinina, Nalijao ary Niaina Razafy. Nandray feo sy nandritra ny lafiny teknika Fanampy. Nanatontosa Rotsy fitiavana. Lava batona kady fotsy. Efa milamindamina daholo ve ny tandriora misy hoa? Eto mbola edivana mantsy ny taxi borosy ao dia hoe vao mangirany ratsy ary ny andro a. Ny lalana koa mbola lavitra raha teo. aha ny laza no iko misy adiniko sady la somary be rehan'izay ihany mantsy. Aza dia mifanala baraka eo koa fa mitovy izao ihany tsika ko. Samy zanaka dadanay ihany. Fa dia tena andeha tokoa ve moa zantsika lesy? Ohatrany tsy mahafoy ihany ty tanàna ty indray lesy. Tsika nge tsy hoe tsy verina na tsy tsiditsidika ty intsony fa mba isy fotoana andalovana ty ihany indraindray a. Ka na izany azy. Ireo lovana velamamy ireo koa anga azo avela ty fotsiny ka. Izay aloha dia marina. Tsy maintsy mbola mikarakara andreo manko tsika. Na za koa aza ngeky mba malahelo ihany. Teto ny nalehibe antsika ary teto koa ny karakarany dada sy mamantsika. Saingy tsy arovako zavatra tsy ty toerana ty. Moa koa matahotra mafy antsika dada fara so ringana tahaka ny dada sy mama ty hoantsika ka tsy hanatarana eto so ny fianakaviana. Ny aza raha teo ny latokan'iny ihany. Misy fahamarinany ihany daholo aloha izany. Izay nge hoe. Fa tena raha tsy nisy an'izany asanjolahy izany izao tamin'ity fatra ity. Tena marina raha mba nihetsika teto kosa tsika. Tena marina izany. Saingy marina ihany koa angeny ny dada vary. Tsika anie efa anisan'ny maty ihany koa raha tsy variana tany atsay. Indrisy fa dada sy mama sy ireo fianakaviana vitsy teto an-tanàna no lasibatra ireo tsola. Hany ka lasa tanàna misaona sisy reto navelandry zareo. Mpiaramonina vitsivitsy sisa no hita amin'ny toetra eto. Ny ava mama moa dia reniny tsoka lavitra ireny vao vita ny fandevenana. Tena sotasota tokoa ny tany a. Dia tsika miana-darery moa izany sisa mba tafajoroko. Fajoroko amin'ireo koa aloha fa ohatrany misy tsindrimandry izany misarika aho hoe. Hoe ahoana lesy? Mody amin'izay any amin'ny tanyrazany dada. Tsy azoko. Mody ahoana lesy? Anga moa tsy dada fara ny tena ny angavy antsika ody ihany ka. Eny eo ihany ilay hoe dada fara fa ohatrany misy zavatra avy izany koa misarika aho. Izay angeny mahatonga andodina andry tato ato hoe alamino amin'izareo sisy ato an-tanàna ireo fambolena kely izay efa vitantsika ireo e. Ve teo hitantsika eo moa izany rehefa tonga aniko. Fa inona marina moa izany mba hivelomantsika mena-dahanitra tsy ma? Tsy miova aloha raha ny fandaniako azy e. Da tsara eo ray aman-dreniny dada ary da tsara ihany koa izy mivady. Izany angeny mahatonga antsika misolo ny anarany iray tsy satry sahady. Ny lovan'ny dada ny any Ambatoloka angany betsaka ary misy hoe. Izay izany ilay tonga amin'ny fitenenana hoe se adala ny tohandray. Tsy vidiny any Ambomete andro ny ninganingana fa zara avy amin'ny zanahary aky. Izay izao ny lova avy amin'ny dada fa tsy mahay mitazona penina loatra tsika. Ary andao amin'izay ny aintsika fa soa tara fiara eto ka tsy ho lasy eo indray. Ndao ary. Tena mbola tsy miova mihitsy aky ty Ambatoloka angatiry misy hoe. Tsy ireo nge mbola lala tsara eto ny mamakivaky ny tendrombohitra. Hita ho lesiko. Lala kely manivatsiva ny loha sa fa ny ala kosa aloha dia tena mbola mahatamana. Lahy koa ty dia mampametsy. Iza koa lesy mba hijery ny tanàna ambanivohitra ohatran'izao a. Ny fanjakana ve? Andraso eo Paoly raha izany. Izay aloha dia tsisy e. Fa mba hoe ny fokon'olona ko. Inona koa ny vita an'izay fokon'olona lesy a? Hoe tokony vita goudron ohatran'ny lalam-pirenena ve ny tiana tenenina? Kosa e sarotra izany. Mba hoe vita arabe tsotra. Efa mety aminy lesy matoa io foana ny iaina miatr'izay a. Tokony vokatra avy aty ambanivohitra foana moa no tena hoe tanterana ny andrenivohitra any. Afaka niaina tamin'io izy izany matoa mbola velona sy afaka niaina amin'ny tandrenivohitrako. Mba marina loatra ny andre. Ny any efa lasa lavitra loatra ny eritreritro. Mba efa mihevitra hoe tsy le lolohavina miala amin'ny atsatso ny vokatra fa mba le alain'ny fiaro aterana mihitsy e.
Haina ihany koa ndre ny lolosi hitandriny mitona andreny mandrapatonga izy any amin'ny fiantsonana iny. Tsapako tsara ka sady mandamandavo mihitsy anie. Atahoana fa izay le fivelomana aty ambany vohatrako. Fa amiko aloha tiako ny ahy mahatsiaro miady na miaina aminy. Fa elany tseko hoe efa zatra ny kalesany bera kely ve rehefa matsaka. Dia tsy ahita an'izany tsy marina moa izany fa le any Andohasandra iny mifankahitako. Za koa aloha mahatsapa fa miainaka faliana aty amin'ny tontolo misy antsika. Tsy haiko izay any aloha fa mety amiko ny aty. Raha ny saromana andrenikiny indreny angambontsika sy ndre tsy efa mihatsiaro reraka sy mainy masoandro na makivaky ny lalana iny. Fa tena lavitra kosa aloha ny lalana mody aty amintsika iny. Ve tsy lalana eo amin'indray Mamasabary eo miala amin'ny fiantsonan'ny taxi borosy. Tena mety mbola misimisy kely jereo asika ty mbola hidina mihitsy loha sahitsiko. Zay vao hivadika amin'ny tendrombohitra riana indri. Zay vao mihazo ny lalan-kely makany an-tanàna indray avy eo. Ndre adidindrika antsika taloha le manao fialan-tsasatra aty amin'ny dadafara dia tonga ery amin'ny ry alak'eskary mihitsy makakitay. Tena tadidiko mihitsy ilay sy ireny. Zao raha mba efa ohatrany ahoana izay samy kely ao. Ay tonga dia ilay samy kely no tonga atao an-tsaindry. Ka izy le nisavika an'ilay lohan-kininina tamin'iny dia niantona teny ambony teny ilay veriko fa anao paranga amby izy tamin'iny. Eno aky tamin'ny fahazazana daholo ekireny. Lasa marina sy fanadina. Fa mahafinaritra tamin'ireny ka. Hita ho tena mbola le saretandry dadafara ve ty? Eny tokoa izy. Tena izy mihitsy iny ka. Tena mbola tsy miova mihitsy izany raha misy oa. Eno marina. Ary aleo aloha tsona mba hitondra antsika fa ohatrany andeha hamonjy fidiana angamba izy izany. Aleo hoe lahy tsoka anazy fa ela ve efa vako feo dia sao dia tsy fantany eo ny feo any lahy. Dadafara andrena vela. Ary iza koa ary izany miantsoantso izany. Dadafara izay menada ihany Otry. Ary iza koa reto olona roa reto Tena zaho mihitsy mantsy no antsoniko. Voaka olona kitana. Eo voaka eo. Aleo aloha ajanony reto omby reto io fa nijanona izy ry misy oa. Voaka. Andao monjy any antsika. Ary mba andraso koa ilay sy tsy mavesatra be nge reto etako reto eo etiko reto sasany reto sady aingana fa sasa miaritra dadafara. Voaka zao. Ary tsy izy roa kely zanak'Andretsoarana rahalahiko ary ve reto mamikiviky be miaraka amin'ny entambe reto Tena izy reto. Tapa-kevitra ihany angamba. Manao ahoana dadafara? Misy kely marina. Manao ahoana rehetra dadafara? Mbola tadidinao ve izay? Le tsy marofo marina. Tena nitata ny sena vela mihitsy ty sety marinako. Tena lehibe nareo reto. Ao ampiakara ao anaty sarety aloha reto entanareo reto fa hitako tena reraka mihitsy anie nareo izany. Eo ke ampiakarako azy Zay. Dia miakaranareo ao aoriana ao sady mandeha ihany tsika fa efa somampisampy koa nge ny vodilanitra Eny rehetra dadafara. Tena efa hitako miana fify mihitsy ny volombavan'ny dadafara. Tazako ny spirana teoko. Sady manao takariva miana fify aty ambony sarety tsika izany no modiko. Sekoa izany dia tena mahita lazainy. Fa misy ambina vomanga kely izay ao anaty spiraory misy fa hitako tena nona mihitsy anie ndry izany tonga dia hoany andriko rery daholo fa aza omena le tsimy io mantsy izako mahita dia niresaka ihany. Aleo fa kisaka resaka eto. Eno ary dadafarako. Hitako lasa voky tampoka mihitsy izy teo vao nahitanao. Ary tena mbola betsaka izany ry dadafara. Sao dia mba hinana tokoa aloha elahy tonga dia minana aloha ndry fa avy eo ihany Tena zany mihitsy le fofona tsy afozako ny aty amintsika aty ka. Le mitainatainy momby andrahoana mangazy maina. Manitra izy izany Zay fa tongotsika ka. Aleo aloha tonga dia apiditra an'ilay tombo reto any am-pahatra Se kosa ry tsima tonga dia mba atao miakatra any ambony ireo entanareo ireo
tao mangina be aty izany dadafara. Mety mbola tsy ao ve izany samby? Efa ao ambony ao izy ka. Io efa midonaka io ny ao an-dakoziko. Mety efa manokona ao izay. Dia efa tena tsy andry lahy mihitsy koa aloha ilay tanàny Samy a. Heno a retsika. Ary etsy ampiako ilay hitondra andreto eto andreto dia andao hoe akatrany ambony fa tsy. Tonga dia mekara reto any a. Apiditra an'ireto vetivety dia ho avy e. Agosy, gosy, le manja, andao. Oka. Reto eto indri dia reto tonga dia aleo etiko e. Tonga dia any ambony a. Dia lesy ny Samy a. Masaka ve ilay mangasintsika amin'ny tsamao e. Otry fa tsy feo antsima ve izany eniko izany ka sa misofoko ny lalo talovana feo ny saretin'ny dada no eniko teo zako tony mangasona ahoana ry Tsy maheno indray ve ianareo sa tsy enjiny sihatroka ato e. oay tena le tsy mity marina fa tsy mahandanga ny sofoko dia ahoana le ty tonga soa aty an-tanàna indray lesy ary aizy misy ny to mandeha irery lako. Ao ihany lesy izy fa mbola nanatitra entana any avara-patanaoko. Ary maninona koa dia afo ny to atao midonaka be ohatrany io e. Mando indray angamba izany kitay izany. Ka amin'indray izao ilay ry naka kitay dia ireo mando ireo indray no nampiasaina. Aiza kosa lesy dia hoe izany vao nandrehitra mihitsy ne izaho io dia mbola tsy mahazo rehitra tsara lesy dia midonaka be. Samy manahoana ilay izy lahy? Ay miso marina salama tsara kia indri manahoana? Salama tsara koa ka ary toa lasa be takolaka be ry tony e. Fa dia maninona ny atao midonaka be ty afo ty Samy a. Angamando. Nga loloha tsofoka ary azo rehetra tsara e. Nareo izany koa toa samy tsisy mahazaka setroka daholo avaniko. Dia mangala kala ny ariry misy dia mipetrapetra. Aleo hoe tsika no mitafatafa mandra-pamasaka ny sakafo aloha. Manao dinika amorom-patana eto e. Tena mety mihitsy eto ka. Eto koa mba mahazo hafanana tsara tsika. Ary tena efa maraina be izany andro izany a. Tena reraky ny diomaly koa angambako. Ary aleo hiarina eto fa ho afa-baraka eto raha izao. Otry tena efa tsy misy ato daholo izy telo mianaka marina. Mety efa lasa any an-tsaha daholo angamba izany raha azoko tsarako. Ary aleo aloha hijery kafe kely ao an-dakozia any aloha dia hamonjy an'ireo any an-tsaha fa sodany masoandro eny an-dalana any raha atoandro loatra aty. Efa hito nafana eny ato anaty vilany ato kay ny anjarako. Ary aleo sotroina dia mandeha ary. Fa ihany ranga ilay kafe aty ka. Tena mahery tsara. Atahorako akararo ny lohako indray ary iny. Mavita mandritra ny tontolo andro tsara iny ranga. Ary aleo aloha jerena ilay angady fampiasako taty iny raha mbola aty dia iny no entina any. Mbola ity ka. Ary aleo andeha amin'izay. Tena mbola tsy miova mihitsy raha angaty ambato lokanga aty ka. Mahay tsy mavana daholo sy jerena rehetra. Ny vaninandro raha teo koa moa fahavaratra ka mahazo aina daholo ny zava-boary rehetra. Ary mba vatolampy ahoana ary tazako ambony anaty ala-kesika ry. Ohatry ny mahaliana izany endriny sy ny paoziny izany. Eny e, ny firafitry ny manodidina rehetra mihitsy. Ary maninona moa raha maninona raha miakatra eny mihitsy aloha. Dia raha hobediny tadafara amin'izany dia ahoana? Ny fanarahana mantsy maly dia hoe mamonjy ny fanampy eny an-tsaha daholo raha pitso. Izy ve tsy hevitra hoe mety mbola reraka e. Sady tsy hoe ela koa ange any ho eny e. Aleo ary mamikiviky miakatra aikany. Mbola misy hohanina koa mantsy ny fiakarana miakatra anaty alana sapahiny. Tena misy atao ilay fiakarana kely a. Ary aleo mivadika ato fa atao
izay jereny ohatrany hoe misy atanatohatra izany ilay vonga tany sa ve nambolena mananasy ireny fa mahafinaritra aloha ato miendrika trankely izany no paozin'ilay ala ato ary aleo aloha mivoaka atsy amin'ny tsy vatolampy be itsy amin'izayko tena hoe lafatra tsy karazana toerana mpanjaka ve eto tazany eto daholo ny manodidina rehetra ny lohasaha ny tendrombohitra manodidina ny vohitra ny tanàna rehetra eto Ambatolokanga mihitsy tokony eo amin'ny 30 tafo eo izao ny mponina eto raha ny fahitako azy avy ety tazany eto ilay fahasanana andevenana ny dada sy mama ary lehibe ihany ka ilay izy fa tsy tandrotandroko tamin'ireny fotoana nandevenany ireny toa misy hery hafa izany reko ato anatika ato vao mijery ny manodidina indrindra moa rehefa mifanojo ny fasana ny masoko toa ohatrany hoe te hanao zavatra be izany misy hery te hivoaka be ato anatiko ato dia inona re izany ohatrany mahalasa amboroa be izany koa eto izany fa aleoranga miala eto tonga dia aty atsimo aty indray ny lalana dia midina fotsiny indray dia milatsaka any an-tsavy eo ohatry ary fa inona kopetra hitako eto toa karazana tafo tamimaingo izany sady misy potipotina biriky to misy potipotina biriky koa miaraka aminy misy vato mivoatra eto ampovoany toa ve tsy potina vakina tavoahangy tena izy mihitsy tony raha azoko tsara izany dia nisy trano kely teto amin'ity faritra ity aleo ranga hamonjy any dada fara fa ato andreto ihany ka ireo koa izay efa sasamiandry ihany manao ana ry bebe salama avy anareo ao poa ty ilay ranota vitanyity marina dray ohatra toa tsy mamaly ary izy fa ilozany ohatra ny mandrorarora fotsiny sa vitseno ilay arabako teo toa koa efa antitra loatra angambako aleo averina salama avy anareo ao ary bebe salama ahoany dinina moa zany na salama na marofy manirikiry amitsy mahita nyty eto aza ary inona ary izany angonongononana izany samy hira kosa angamba ary aloha mandefa atao ratsy fijery be koa ty paoziny manao azafady aloha fa mandalo ry bebe ndao ilay kely fa lalana tena efa lehibe mariny ty bebe ty reny ve tsy efa niaraka ny lalao tamin'ny dada be andro dada raha ny kontikonty no atao nefa izy ty toa mbola velona ihany sa ve mety misy hidirany amin'io asany io izany dia tehirizin'Andriamanitra izy nefa raha ny fahalalako azy dia toa tsy mba roa ny fitsaboana vazana fitsaboana gasy manaraka ny tokony ho izy roa no atao fa atao zavatra hafa mihitsy sa ve manana fitazomana aina koa izy io reko eto amin'ny fiarahamonina eto aza fa manompo azy io daholo hoe mponina etoko inona reny mety ho antony ary efa lasa ty aloha ty marina ve tsy matelo misy oa ohatrany tsy tazako mantsy nandehanany teko andeha loloana izy hosolona omaly ay tsy efa tonga ny atam-boly azy izy zay fa hono marina ho ary samy tsy azo ale marina hontro tobo ampovoan'ny alana bambory ao bebe Katerina ny tena sarotiny andreo raha tazany hoe anatinatona andreo tena tonga dia ataony maivoka sy tazany akory ary moa izany fa vao manam-pikasana fotsiny ianao dia efa fantany Ohatry fa mba izako ilay izany bebe Katerina izany mbola hita azy foana nareo fa aza maika andalovantsika teo iny ny tranony dia somary efa-tsoro mijoalajoala be amin'ny tafo-bozaka io fa tsy tazantsika izy teo fa izy mety nahitantsika ka teo ary tsy misy olona mihitsiko aiza no nahitany antsika teo ndry marina ary misy oa
andao ny lalina zorona fa mbola betsaka ny tsy fantatrareo eto amin'ity tanàna ity. Nareo koa moa valy votako fianaran-tsoa-tany. Inona kosa ao ny idirana izany? Rehefa tena manovokovoka be raha tsy mizanoko. Jereo raha tsy efa tena navita maromaro mihitsy le ry izany e. Tsy te hamaly antsony samy tena vadina ny resaka. Fa inona marina ary ny zava-misy eto hoe. Ary lasa izy tadafara teo ry Samy? To namatotromby any ampahatra any ngamba izy teo raha tsy diso ahako e. Mipetrapetra aloha sady manampy amin'ny soronafo eto aloha izy e. Mba manala fanginako eto mandra-pahamasaky ny sakafoko. Za koa mba hanampy anareo roalahy eto. Avy mihitsy indray misorona an'ity afo ity fa tsy aleo aloha akavaratsy ny fitasy arotsaka dia tameo avy eo e. Ay ve efa eto daholo nareo manao takariva morom-patany e. Tena ianao mihitsy zao ry dadavara ny andrasako eto. Fa ahoana ka? Misy dinidinika ve sa? Tena misy tokoa ry dadavara. Za koa manana mihitsy koa. Hono ary dadavara? Aoka aloha e. Io indrindra ilay tsy mandry tantana mihitsy e. Mba havelao aloha ny olona hitombona tsara izay vao sesefana fanontaniana fa tsy tonga dia manao ohatran'ny lehibe voka mamangara fosiny. Nareo kosa. Ny ody tsy vita nefa ny kibo efa tafiditra ny trano. Nareo mena-dareto koa dia tena mahatsikaiky. Ka veto ary ny fanontanianareo eny hono e. Dia misaotra anao sady aloha nanaiky ny hainao anay ry dadavara. Somary maromaro ihany mantsy ny resaka tiako ho fantatra. Nefa ny fotoana fohy dia fitipitianiko angamba e. Ela koa ity be sasiny be ka. Tsy izay tiana lazaina dia vita fa. Za indray indry. Kita fa marina izanoko. Tsy izany ary dadafara fa momba antsika reto ny tiako ho fantatra voalohany a. Dia ny manaraka moa izany ny momba ny tanàna misy antsika ity. Tena eto tokoa ve ny tanindrazantsika, izy avy ireo razambe antsika. Zahay ary le efa nahiko marina. Tsy maintsy ho lazaina azy mena-dà eto ve izany ny marina sa ahoana? Nefa ny ary toa lasa saina be ao dadafara fa ahoana e. Sa ve nisy tsy nety ny fanontaniako teo? Mety hoe namofota-mandry ve sanatriana misy zavatra tsy tokony ho fantatray? Sa ahoana ry dadafara? Ka tsy izany loatra ry se fa hono Iandritsoarana rainareo ve mbola tsy nitantara zavatra taminareo mihitsy fony fahavelony ka? Tena mbola tsy tsaroako hoe nitantara zavatra taminay mena-dà aloha izy. Ny fiainanay tany koa angery dadafara dia variana amin'ny fitadiavana dia vita e. Moa izy iny lasa tampoka tsy mba nampilaza iny. Eny e, ny fahafatesana tokoa moa tsy mampilaza ka izany ny joroko solondray aman-dreny anareo sahadiko. Dia okonareo eny tsara ary e. Dia anontany izay mety mahaliana anareo sao dia misy adiniko mantsy. Ao aorianan'izao filazako ny marina aminareo izao mantsy dia tsy fantatra izay isy eo. Tena efa mahafany izany resaka tsy izany marinako. Mipetra aloha se fa resaka tsara tokony hoen'ny se koa anie izao resaka atao eto izao e. Aleo ary aloha sady androtsaka amin'ity vara ity ahako e. Zay. Ary alefaso amin'izay ary ny resaka dady e. Izao raha ny fianakaviantsika aloha no asiana resaka dia tena teto mihitsy ny tanindrazantsika. Teto ny nalatsahan'ny tavonindreo raibe anay tamin'izany. Ary mbola eto ihany koa no lovana velan'izy ireo e. Raha araka ny tantara, tsika ireo dia taranaka andriana. Izay nipoirany aloha tsy fantatro fa hatreto amin'ny rain'ny dadabe ny fantatro e. Izay atao hoe rain'ny tavilahy zay. Izay no niteraka telo mirahalahy e. Dia Rafararano, Ratsimilefitra, Rarabo. Io Rafararano no raha niteraka ny dadabe anay dia Ndretsomarofo izany e. Ndretsomarofo kosa niteraka ny dada Kahandro Mahery. Teny zanaky Kahandro Mahery moa izany dia izahay roalahy ihany dia Andre Atsioarana rainareo mena-dà e. Dia izaho Andre Navela no naterany. Izany hoe raha azoko tsara nge izany dia raha ihany ny zanaky dadabe Rafararano sy dadabe Ndretsomarofo e. Izay indrindra. Tsy niteraka afa-tsy raha ihany izy ireo. Tsy dia haiko loatra aloha ny antony fa nanomboka teo amin'ny dadabe Rafararano e. Eny e, efa somary reko matetika marina aloha le hoe Ndretsomarofo ity ry dada. Misy miteny hoe
Reny io ny taranaka indray tsy marofy e. Ka eo indrindritsika izao nanomboka teo amin'ny dadabe indray tsy marofy no nalaza sady natahoran'ny olona izany taranaka dadabe izany e. Mety hoe inona ny antony dadafara? Ary manomboka ny ahafantaranareo ny mariny eto dia mila mitandrina nareo telomena da manomboka eto satria hisy fahavalonareo eto amin'ity tanàna ity. Odry, fahavalo ahoana tsy azoko e. Inona ny antony dada? Eny tokoa. Tena lasa matahotra izany dadafara ka sao dia tsy tokony ho lazaina aminay aloha izany mba hisorohana ny zavatra mety hisy eo mialoha e. Efa fotoana an'izao ka. Tsy azo tazomina na sitrika intsony ny tantara fa aleo hitsikafina amin'izay e. Ary matoky anareo telo-da amin'izay fahendrenana anareo izay a. Dia izao ny toy any ary ka samy meny tsara indray. Meno anao zay dadafara. Mpanandro kaikilay io dadabe anay io. Ary mpanasitra ny olona tety tamin'ny androny mihitsy. Misy aza moa ny olona avy any amin'ny kilometatra lavitra any ny tonga tety mitady fitsaboana aminy. Zany a? Ny zavatra tena nahafinaritry ny olona taminy koa dia tsy nangataka na mikarama izy amin'izany fa izay fon'ny olona dia raisiny e. Rehefa tena hita ny fasahirana aza moa ny olona makao aminy dia izy indray manome izay vokatry ny tany mba hoentindry zareo ataony sakafo. Mba tsara fanahy kosa dadabe izany a. Tena mendrika mihitsy ny asany. Ary mba inona ho any nanana ny ery hanaovany an'izany dadafara? Eny tokoa? Tena izay indray aloha tsy fantatro a. Tamin'izay mbola kely dia nisy tehana kely izay tsy misaraka aminy mihitsy. Ary amin'iny no ilazany no avy ny tsirairay. Tsy vita akory ny resaka dadafara dia masaka ny sakafo. Izao tapaka hatramin'ilay resaka. Tsy voavaly akory ny resaka tena tiako nanontaniana azy teo. Le bebe kely. Mba inona koa ary na tonga an'izy iny tonga ataony eritreritra ato e. Nefa olona ratsy be iny. Izaho koa dia adalako. Otry. Mba ratsy fime koa izany sakany rasamy izany a. Mba inona koa ilay mipoaka be teo e. Sa ve nilatsaka avy any ambony tafo avy any ilay saka? Dia inona ny mampame azy amin'izany? Aleo matory fa sao saka mampiaraka koa ny no ampiasa ny saiko eto ka. Zay dia natory. Mbola tsy andrara tena aloha zao a. Fa aleo le adary nomena fampitandremana kely. Aleo aloha modi-tsofina ny lava-tsofina. Ohatra to mafitairina be ty. Sa mbola reraky ny havako otromila tandretra tany angamba ny kinoa. Ary dia ataoko amin'ny fanaovana azy tena rehefa be marenina. Io fa manoaka. Araro ohatra amin'izay rikala. Etro ray amin'ny taimbolava amin'izay ny vavany ny sanasana be iny. Angene iny ary iny ty. Ese. Angena le rehetra. Ary koa ary izany tonga dia tsindrovaka be any atendako izany. Oto mba taina katsatsaka ary izany. Adotra masisisy be any izy izany. Poa! Poa! Inona koa ary ty andro miditra ty. Tapaka hatramin'ny toromasoko mihitsy. Sao dia mbola tokony ampiny e. Izy izany mitsikanikany be an'izany. Mivoraka be koa anie ny lohako e. Tena ohatrany milanja sezika raisipika izany. Mbola ho ampiko ray kitapo iny raha mbola mitoy ny ditra tena. Zao. Io aloha peo kely rikala maisa. Angany e. Ataovy tsara, ataovy malaky, ataovy mahita azy mahitsy e. Maharary ety izany. Maty ahy e. Mbola azy ny azo ateny e. Vao te hamaina traka fotsiny reny dia efa zany mahazo ateny. Mbola izy zany hoe te hamaina ny Katerina. Maty mariny. Fa inona ny olanao amiko e. Mba mifona re aza atao an'io ahy e. Sotrany anteniko e. Tsy misy mahazo mibaiko hafa afa-tsy za eto amin'ity tanàna ity. Dia tsy misy mahazo mitsabo hafa-tsy za rery ihany koa. Azo tena ve zany e.
Iza moa no nibodiny toeranao eo e? Fa io vavany petripetriny io ka mampitandrina azy zay ary andao andeha le kalamaisa andao. Kay tena mangana mihitsy izany takolako izany marina koa raha hita torentsony. Kay dia aiza moa lesy izany ny fiandrasana omby aty ry samy? Toa teny efa lasa feno tambolo be dia tsy hita intsony hoe atao aiza reto omby reto ny roakavily. So ihany lesy soany fa nanaraka ny latatiko. Mety daholo izy indritriny e. Tandremana fotsiny so lasa ny amin'ny volon'olona. Misy tonga dia mampiakatra fokotany mihitsy mantsy ny tompon'ireny fambolena alohantsika ireny a. Izany hoe rehefa tratra mamaky eo amin'ny sisy tambolony fotsiny ny omby lahy dia efa zay. Kay ve? Efa tena tsy milamina nge izany ny fiarahamonina aty raha izany. Raha hita lesy Efa miandrikendro-toana fotsiny izy raha izaniko. raha mba fantatra elahy mantsy ry tsina. Le raha matoa be tia milahy resahany iny foana ny tompo amin'ny fahefana eto. Tena tsy mahateny le ry marina. Za ve nanimba ny sain'le ry ny teniko teo? Nga hita lesy fa samy manao izay mety aminy io ny olona ety amin'izao. Mifono zava-dalina ny hevitra izany tenin'le ry izany. Avelako kely isy aloha lahy. Andeha hanohy an'ilay fandavana le lavatsonjy any Ambanitsinanana aloha. Eny ary letsy aleo fa ambesako tsara reto. Eny ary zay fa lasa. Mba iza loatra ary izany olona tena atahoran'ny fiarahamonina eto izany. Hatrizay nahalalako any Ambatolokanga aloha dia fiarahamonina indrindra sady nahafinaritra ny teto e. Oay! Ary lasa isa le kitana teo. Le manja koa toa iny lasa nitsofoka ao anaty alana bambo iny. Tena aleo aloha arahana aingana so ahitan-dozy eo. Miverina le manja! Oaiza! Tena lasa ihany le omby lava iny marina. Sady vao maika mandeha mafy be izy izany. Aleo moa asiana hazakazaka kely fa tena divy sahady. Misy milala masaka fa mety angamba na rano ireny. Ay ireo ka. Ary toa tena mahafinaritra be ka ato. Raha jerena ny kisarisary dia misy rendrano mitsotsorika manaraka ny aram-bato avy eny ambony. Rakotra lanam-panga no manodidina ny sisin-drano. Voadidina bambo ireo rehetra ireo ary tsy ho drivotra mahatamana no mifamezivezy ato. Tena lafatra izany a. Ay koa ka misy dobo kely roa ato amin'ny sisiny ato. Ary lasa nisotro rano eny ka izy roa lahy teo. Mety hoe nangetaheta izany na tonga azy niditra tato. Dia mety efa fahazarany ve matoa izy tonga dia nitsofoka taty fotsiny sa ary aleo tairina amin'izay so latsaka ao ireo e. Misy rivotra mifofofofo tampoka koa izany a. Tena marina raha tsy ohatran'ireny tafio-drivotra ireny mihitsy. Jereo nge ilay ravikazo raha tsy mila iongotra mihitsy lozy ity marina fa le omby ary lasa nyrifatra ny azo an'ilay lalana anadirany teo indray. Toa ny valo mainty be hatramin'ilay rano koa nge dia teny forona dadio be eo afovoany. Azo fitsoahana mihitsy aloha fa lozy ity marina. Tena miha-manantona izany a. Ary toa misopotaka be ity elahy izany tsy mafahoana. Sa ve hoe sambany indray vao ny andro omby? Aiza le ity izany a? Toa tsy tsikaritra akory. Ary ve jamba sa hoe efa tsy andairan'ny hafanana tsony koa ny vatanareo no tsy maharefa fihaino fotaka na mangatsiakinareo amin'izao? Tena tsy tsaroko intsony ange lesy izany ry samy. Ary ohatran'ny mbola tsy mahatsiaro tena anie ny fahitako an'izay izany ry tsy me. Fa naninona e? Tsy ma, fa maninona marina ilahy e. Tsy ireo any ireo fotaka amin'ny akanjo lahy ireo e. Fa maninona marina ary ahy e. Ohatrany tsy misy zavatra tsaroko a. Ary ny omby aloha ve efa ao ihany sa izy? Toa efa hitako lasa ao ambala ry dada. Le rity izao ny hitako mivembena ohatran'ny akoho vao kapokako. Tsy hoe naninona va? Aza dia mba be filazy koa lesy ry samy a.
tena aleo aloha dia sasa fa ohatran'ny tena feny fotaka hatrany tapon-doha marina zany. Fa ampiko elary efa misy rano vao nalaiko tany Andohasako ao mantsy. Ampy misy izy aloha misy fa za nangona indray tokotay reto ataina. Hariva ihany mantsy ny androko. Ohatran'ny nahatazan'olona zany ateo a. Sa ve tsy olona le nandalo tetsy ambany mimoza tetsika? Tena mbola mahita tsara ny masoko. Io zao misy zavatra mihetsiketsika sady manalokaloka be. Tena efa ao akaikin'io voninkazo telo miovy indray zany le hitako teo a. Dia iza nefa no andehandeha ety amin'ny tanàna anay amin'izao efa maizimbava vilany izao e. Ary inona amin'ny mahavariana ny dadafara eo ambodilona eo e? Sady tena variana be ianareo zany e? Saika hoe itoto vary kely fa mety efa ho lany koa izay ny aoko. Amin'ity andro efa hariva be ity ve? Aleo fa ataoko izany raha pisy fa mandehany ianao makaina amin'izay e. Tokony efa hanohy an'ilay resaka tapaka tamin'iny mantsy tsikako. Ay moa. Tena leo amin'ny andro manaraka angamba ry nitohizana fa mba andeha haka aina kely aloha. Lasa ohatran'ny mamorona zavatra eto fotsiny ny saiko. Hoay e. Andao mandro sosia any an-dakozia any e. Lasa ry aloha e. Tena iny le olona fa lasa. Mba iza ary iny e. Ohatran'ireny alika ireny ny fandehan'ny akatra teo amin'ny tany mangazo teo. Nefa tao vehivavy anie ny fahitako azy. Aleo miakatra dia hidiana tsara ny trano sao dia mpananobohatra eny ka ho jify eo ny arena kely e. Fa inona foana ary mahatonga tsy mety mahita tory rehefa mipaika ny amin'ny folora sasany alina. Dia eniko misy zavatra tiako atao be izany foana fa tsy haiko hoe inona ary. Fa maninona ary ahy e? Fasana ahoana koa? Inona ny idiran'izany atao tsy haiko? Dia fasan'iza dia inona ny eny am-pasana? Tsy tia kosa ny eritreritro izany ka. Fa maninona ary ahy e? Sao dia tsy ampy calcium dia tsy mahita tory. Dia ohatran'ny lasa mamorona zavatra be dia be ao an-tsaina. Aleo rangahy hiezaka hitady torimaso ihany. Fa mba inona indray ary izany henoko any an-tokotany an'izany e? Misy zavatra taritiny izany. Sanatria ve ka biby olona? Na hoe kely betratra? Sady ao an-tokotany ao mihitsy izy izany? Sa ve ho jereko ao hoe? Fasana inona foana ary izao atao tsy haiko an'izao e? Tena tsy tiako mihitsy rangahy izao a. Aleo jereko any an-tokotany any mihitsy. Ary aleo moramora ihany fa sao manaitra olona eo. Midina mitotohatra dia vohaina moramora ny varavarana. Ary mba inona moa izany ny fitaovana hoentiko ity raha sanatria tokoa misy biby aty na tsy misy an'izany aty ka. Aleo ary hivoaka amin'izay dia bara hiditra ity ihany no entiny e. Tena mangatsiaka aty a. Dia aiza izany izao ilay zavatra henoko teo? Toa tsy misy ninonina akory mantsy atoko. Aleo rangahy jerena ato ambadika ny trano ato a. Tena tsy misy a. Aleo manaraka an'ity lalana midina any ambany antsinanana ity indray hoe. Mama! Dadafara mantsy e! Tsy azoko mihitsy. Fa inona ary ny ataoko aty e? Tsy ilay lalana makany amin'ny fasana ve ty alehako ty? Dia hanao inona ty a? Angamo tsy ilay zavatra ohatran'ny misy mitarika atao an-tokotany no saika ho jereko nefa atao tonga aty a. Izay indray ilay izy. Ary any anaty mangahazo any raha ny fahenoko azy a. Tena misy feo mitsaitsaika manantona ary izany. Asio fiverenana aingana aloha tsy mahafa tsy mahaly alahany laty a. Tena tonga eto an-tokotany any marina. Ary iny io zavatra manaloka be iny. Tena tsangan'olona izy teo. Tsy voaloza fa asio fidirana any an-trano aingana. Aingana lesy a.
Nareo tsy mijery mihitsy tonga dia koa dia teto be ve ranga mahazo anaiko. Ay, tena nareo koa ranga tsy mijery ny olona hiditra nefa nareo mivoaka. Adia angely ty misy mampatahotra be. Azina marina aloha nataony latany iny sady to miaraka amin'ny kibay be zato izy. Zara mba tsy voavelony ity teo ary alako ka tsy zany lesy fa ohatry ny zavatra tsy nilamina natao atokotany teo dia nandeha nijery an'izany tany aho. Dia ho zanatry ve ka ho fantatry le risady fa tena mba sahako aloha elazandry tsy maka amin'ny ray maraina ny ity izao ka tsy napahita tory ahy mihitsy ngely sy le izy ary andao amin'izay tory fa mbola vao amin'ny raika izao ka sa andeha hoe zay lahy teo dia atory mihitsy ayoko. Maraina sady koa tia ny andro. Tena tsy maintsy maka rano maraina anaty sahaloha izany fa lany sasany tsy madaholo ny rano tatomaloko. Ary aleo miarina eto raha izany ka akasiana tsy an-dakozia aloha dia mandeha avy eo. Tena mbola feno fanala be koa aty izany. Sa tena mangatsika. Aleo aloha tafiany ity sikiny ity ka. Saika ho atao alana fa aleo aloha tafiana. Ary za marina isaky ny mandalo eto amin'ity alam-bamboa ity dia rekotra misy mikorovodrovotra foana aho. Fa misy inona ary aho e. Aleo mihitsy hoe mba jereo izay ao anatiny ao ka. Mama! Misy tarondro be io aorianako io. Sady manaraka tsy afaka miverina tsony aleo anoso any anatiny any aloha ka. Dry vahina ho zanitry mampikirobaka an-kalakely ity. Ohatray to misy olona ato to raha matoa efa antitra be izy izany. Angamo ato anaty ala ato misy mipetraka. Fa inona moa zany ty mahalasa saina an-kalakely? Manontany andriko ange ahy e. Ka tsisy misy tarondro be nalezika anaty eo dia izay no mitsoahako aty. Tarondro very kalakely ty a. Trofon'ny bebe zany fa tsy hita e. Ary mandrosoa aloha ndriko aty fa tonga soa ato aminay. Mandrosoa nefa aiza zay trano eo tsy azoko. Edre aty kalakely ty misy lavabato ao amin'io apangy io dia ao ndriko ny miditra ary malaky e. Tena ohatra ny tsy tompony tenako azy zany. Manaraka an'izay lazainy fotsiny ay ve misy lavabato ohatran'izao ato e. Tena mahagaga izany. Rano tazana ny teny ivelany dia ravina banga no hitako mameno sisiny lobo. Ka tonga sotena ary. Edre ndriko mantry ato no atao hoe andravabatona kady fotsy. Azony kalakely ve zany e. Tena tsy mazavazava ty bebe ty marina. Aleo asiana fitsoahana ka. Andeha hoaiza aloha ndriko e. Andeha ody any foana fa avy aty aloha mbola misy ilako andriko ato manko. Ary ange ndriko malaky e. Misotro ny ranona kady fotsy aloha ndriko zay vao mandeha. Fatany ary ve mieritreritra e. Andriamanitro fa inona ary tidako ty. Reto ve tsy hody gasy tahotra. Bebe tsy anantona anao eny fa matahotra andreo tsy misy aninona andriko eo. Avy aingana dia raha ity dia somary osory amin'ny tarehandriko aloha. To rano menamena be ty. Ty ve tsy raha? Tsy hanositra no amin'ny tarehako izany ka. Odry fa ty ahoana e. Malako hitatiko anga io amalina be miandry andriko io. Raha vao mandeha eo andriko hitandritrara ny azo andriko. Tena biby lava be marina. Oka fa ataoko. Zany iainako te anao ary malaky.
ary lasa aza vao maraina ho ilay ity misy ono ohatrany tsy tazako any efitranony ao e. To tsy haiko ry dada, angatsy lasa nakarano izy. To tsy eto mantsy le sy ny vakan'ny rano inko. Ay, gaga mantsika. Dia ny fo maraina koa kialy iny zany raha izany ko. Fa hono marina ho ry dada, tsy mba tokony hafantatra momba an'ity tanàn'ity marina ve izy Menadary io e? Nahita tranga hafahafa mantsy tamin'ny alina zaiko. Zany ve lesy? Fa tranga hafahafa ohatrin'ny ahoana aloha zany e? Arina aloha za midoboka ampiana tokotany zany e. Tadafara Samia, Tadafara Samia, vilo aby io ay. Fa misy inona le ty ao a? Andao aloha vonjena fa tsy mizamy miantsoantso be zany. Malaky alary Samia. Ndao e, ndao. Eo aloha aby io ay batazy ry Samia. Tena tonga dia nitaraboka teo fotsiny ngizy e. Tsy hay hoe naninona na naninona. Atry. Fa inona koa no nahazo an'le kely ty e? Ino tokoa? Ary iny reny miosina amin'ny tarehany reny. Eo aloha batao. Apio aloha tsy masy samy bata azy akany ambony a. Angany e. Eo re, eo alefa. Tonga dia atao ambony fandrina. Zay. Mararo ny lohako ny tondona teo. Maty afitombenako. Fa naninona aloha ndry izany teo e? Fanina ve sa ahoana? Marina tsy vaky hatramin'le sy ny fian'ny rano teo mihitsy azako. Zany ve? Tena mbola tsy misy rano ray zany ako. Ary aleo aloha aka rano raha zany fa tsy misy andrahoana maraina mihitsy ny eo e. Misy koa efa mba io matsiaro teny io dia mba mikarakarainareo mianaka io aloha. Zay fa lasa vetivety ako e. Tafara sy tsy mararo be ny lohako. Misy zavatra mibahana be ao ny vavoniko ao. Kay seraka be. Fa hono ary misy fa naninona vao maraina tany Andoharano tany anefa ianao ty e? Dia inona no tokony atao amin'izany ry tsy ma? Ohatrany tsy ahita teny tampoka teo anesy e? Ny rasa aloha Tadafara. Misy zavatra tonga tampoka izany ao tsy haiko ato. Eo aloha anao mba miandry azy eo fa za ka ravinkazo tanehana vetivety e. Zay fa lasa. Angamo se mahay momba an'ireny ka. So dia mba hanao tao foana eo ry se ka ahitan-doza. Vetivety ary Tadafara. Tsy manao tao foana izany tsika fa aleo aka an'izay vetivety fa hitako tena reraka be mihitsy misy hoe. Zay eo fa lasa e. Mba hafa koa le zalahy iny ka. Ravinkazo. Marina na zazavy kely an'ireny tsy marofy ary raha mahay akory ny bisy mibamy ireny. Itsiny ty tao pinga ery. Ay. Fa inona koa zany e? Tonga dia any ambony soroko any mihitsy no milatsaka. Toa tarondro be. Miala tio ty va ty ve tsisy voamaso e? Maso ny positivy anankiroa ireo dia tsy ampiasaina fa natao haintary fotsiny. Miala. Zay. Ino va mipitika? Tsy azoko mihitsy hoe inona angano latsahany aty amiko aty. Tsy mahay mitazona tsara eny ambony hazo iny dia aty amiko aty mihetsampitsampy. Olona Samia, avy kely aloha elaty. Angana hoa? Ahoana zay ry bebe? Tsy misy bebe an'ity eo aloha fa atao fotsiny hoe Katerina de vita e. Maninona moa ny bibiky ny ataon'ity ohatran'izany fotsiny? Mba mahalala marary ange io le kely e. Fa tsy azoko. Raha ny hevitra ny anadala kosa aloha dia mba hitariha. Fa avy antitra be tiako tsy mahay miaina io. Ary fa biby ny ahoana marina moa aloha e. Nitady ho be izay ny fa dia aleo ataoko amin'ny fanaovana azy. Fa fazana ohatran'izao fotsiny masony dia vita. Ary andao amin'izay le kely a. Any an-tranontsika vao mijanona. Angany e. Ay, ndao ary. Sady fa ela koa ane nitsinditra tao aminareo e. Inona zao no masaka ry Katerina? Etsy aloha mandrosoa ianao. Enao ane zao no karakaraina ato e. Malaky. Ay ve. Dia zay zany vao tena ho sambatrako. Sambasamba teo amin'ny fiainako mantsiko. Dia ahoana? Tonga dia eo ambony fandriana ve sa ahoana ny fanaovana azy? Tena lasa daly ty. Mipetraha etry amin'izay aloha dia sotra rano ty.
hitako tena trembodratro mihitsy matra ianaoko. Sambaniko oara aloha sotroko mihitsy ty rano ty ao tsara kosa angamo izay le samy Zao ary zao no ilako an'ity ka eno tsara mila manapieza Katerina ka mila fanampiany ty tsy azoko. Inona moa zany nitirako amin'izany ka? Mangina aloha ty efa misotro ny ranona kady fotsy ty zaho ka de tsy afaka mandatrony. Misy raka iarahantsika manatanteraka ny oalina ka de omeko toromatika rehetra. Omeko anao zany zay. Azo tsara ve zay aloha tena azo ka. Azo tsara mihitsy fa miandro baiko avy any aminao zany ko. Io vatratro ty. Ary aleo ataoko fanaovana azy amin'izay alohan'ny andefasana azy mody. De ahoana sy ahoana amin'izay zany le izy aloha. Eno tsara. Sory aloha reny akanjo amboniny ty reny de mandretry ambony fandrinetry. Ty ngatsy tonga de izy rehetra ka. Ary toletika ihany koa le samy fa ahoana ary zao ve de mbola tsy tonga ihany? Dadafara mbola tsy tonga ihany ve tsy mateo tena marary ako. Mety efa ho avy izay ohatra ny efa intazako eto amin'ny varavarakely eto iny ka fa aiza ny tena marary an'rity izany Seko manantaina daholo ny any anatiko any. So de mba ninankinapona tany Antsahatany vao maraina ary ndry sa inona nahazo andry tany ka? Tena tsy tadidiko mihitsy ry dadafara. Kay marary. So de mba nanao tao foana tany ary izy io sa ve mety efa miseho sahata mifambara fa nanao ahoana izy tato ry dadafara? Ay vese io mbola mitaraina marary mafy io izy fa atao ahoana aloha reto ravikazo reto inona no azoko anampiana sy amreto? Tonga nge de mba tany eo amin'ny fatany efa nampiretin'ny samy eo dadafara azafady indrindra. Ataovy raviny fito amin'ity de amin'ito koa. Azafady indrindra dadafara fa zany otra kely ny tongony ato misy rano amin'ny tavoahangy izay ao amin'ny efitra ao de iny aloha ampiasaina. Vetivety ary Fa inona loatra reny nahazo anao ry misoa tena mivadika tsy mahatsiaro indray izy ato. Fa ny mahagaga dia ohatrany tsy taitra izany mahita azy ary fatako azy izany ny fanafody mety asitrana azy. Tonga dia nandeha tany anaty ala fotsiny dia ohatrany nisy mibaiko izany tanako hoe reto alaina. Fa asa aloha hoe mety mahasitrana azy ve sa tsy ireny reto ary fa vita le zavatra nampanaoviny sery tsima. Kosa mba vetivety ianao zany dadafara. Eo ary mba bataitsika kely izy dia ampisorotsika azy iny eo ary ohatrany tsy mahatsiaro mihitsy anie izany ary tsimy de inona no atao amin'io? Tsy maninona io ka. Eo ataoko amin'ny orony fotsiny aloha iny dia miratra ho azy eo amin'izay dadafara. Eo ampisoroy azy fa efa mahatsiaro izy io. Eo fa zaho mitazona azy ato amin'ny lohany. Eo ary eo misoa sotroy aloha ty mba dahatany koa zany vao natokaka teo amin'ny orony misoa le enton'le ravina de kofina izy ary tonga de nisotro an'le rano ary toa nahazo aina sahady. Mino fa le tiano andimby any dadabe angamba. Misoatra reto zay vao azoko ny haiko. Mba mafy koa le tsima ka mahay mampiasa an'ireny ravikazo ireny. Fa mba fomba ahoana ary na iza nampiasa an'ireny dia maninona moa ny zavatra nataoko maly alina ary ny tena tsy napoiziko. Malalina koa reny ka ary aleo matory atao hanaovy ratsy eto raha zao no amin'itoy ka. Fa inona koa zany ohatry nisy nanindrona tampoka be zany. Sady manaitra amin'ny torimasy fotsiny veranga. Fasana za indray le fasana tena makeny mihitsy ary veny mety sa ahoana ohatrany hoe misy tsindry mandry manindry afoana izany
tena aleo ranga makemy mihitsy fa sao dia misy zavatra mitranga any to zany foana matsy miverimberina atao tsaiko ato aleo atsony samy dia hoentiko manaraka ay ary aloha foazonao anefiny ao ary dia mandefa ohatra ny taraka eto samy samy mivoaza aloha retsy misy iny inary ty manaitra ny andro alina be ty ka misy tsy milamina letsy andao aloha mba hiaraka kely tsika fa ho izy ho any tokotany aingana letsy mitsangana ty eo amin'ty andro am'raiky amby folo alina ve sy le tiako lesy ndao re dao aleo aloha akakanjo mafana fa nareo zany to efa mafana beko eo aplain-dehibe mihitsy ohatra nyreny hoe andeha ho aiza reny ndao am'izay andao re tena maizina be aty zany andao aty ny lalany ty moa ny lalana mamonjy any amin'ny fasana ry samy e fa anao ininy aloha tsika ohatra ny tsy lasa raha ho any tena hiverina fa matahotra mba hamarina andao le tsy fa inona ary ty kanosa be aty hijeha zavatra fotsiny sika dia miverina avy eo ndao indray arako anaraka ny lavato arina fotsiny ahako tena tsy matadidy tsara ny lalana makeny any lesy midy reto amin'ity tambary ity moa dia manivaka etsy amin'iretsy fataky retsy iny mihitsy ka iny fa anao ininy pasina amin'ty andro alina be ty ary le ty somba mahatsikaritra zavatra ary aleo aloha arahana fotsiny izay ataony ka tena efa ora mpamosavy enily ty izao ry tsy ny zany ary fa ohatra manaraka orinatsika ao feoany marina tsy aty anisany androany tonatonana loatra andao le tsy fa tsy maka izany ka tsy mitoviny ele sy ny hery tena leo misaikosaiko moramora atao arina ato ihany aka mandeha ana mafy ala fa za angana letsy tsy maninona izany tonga eto ihany tsika marina dia aiza sao izay naninona teo ka ohatra fa izy ala teo samy samy tena lasa miverina ve le ry teo iza mikofokofoka mbola norenana izany ka eny koa dia bandyka tetaka kelytsy ary aloha hiditra tokotany pasana ary mba malalaka koa raha nga ty tokotany ity ka fa ty fasana mandindona be ty aloha manao ahoana ka tena lehibe dia lehibe ka todika mena tsy mivaravara any ho fanarenan'ny ratsy rehetra raha fahalalan'ny tolo azy ary tia beny ka zao ve tsy eo amin'ny olona 10 metatra eo ny sakany ary 7 na 9 eo ny ahavony ary tsy maintsy misy an'ireny trano kely ireny foana marina moa izany eny ambonin'ny tony fasana andreny tony dia aviavy lehibe iray no maniry eto amin'ny sisiny andrefany fasana tena mba tsy tsikaritra mihitsy tony tamin'ny nandevina ny dada sy mama angamba koa votona alahelo loatra ka tsy nahatsikaritra ny manodidina ko teny ilosako mandinika nito eto fotsiny marina fa inona marina moa izany le tena hoe jereny ity aleo anatona rangaha tena varavaram-bato be arak'ilay fiteniana nyity marina ahoana moa famohana nito aleo hoe atosika tena marina mafy raha mihotsona akory ity raha ny fitadiako toto hafa any ambony nidin'ity fasany ity satria raha nakaton'ireo avy any anatiny ty varavarany ity dia nisy olona nipotsaka avy any ambony avy eny aleo ny akarany iny nytetavany afika itsy koseny misy hazo lehibebe aleo atohaka manandriro mivaravara-pasany ity dia miakatra maika any ambony ary tena tsy hita mihitsy samy teo aleo raha nga fitaiko rery ity zay dia tafaka ray tiako dia ty izao le notiana nanokafana ny fasana raha tsy ty izao sady ohatra mivoany tiana voaingana izany raha nipoziny dia inona amin'izay ny atao ary sokafana ve sa miofana itaingim-pasana angasa iny ny zato mahalasa say dia zahay ary ny lary
Laritsiny. Ty vao tena loza. Tena mpamosavy samy mahita izany. Atao miofotrofotra zany tony e. Tena mivoraka be koa anie izany lohako izany e. Tena tsy mahetsika koa ny vatako rehetra. Ty vao tena taraiky ato ambony fasany ety Laritsiny. Tianao amin'ny eko io tialagnita ataovy amin'ny fanaovana azy aloha e. Ataovy mahita mahitsy e. Fa inona koa ty vorondolo be manidina manatona ty? Atao onjita volo be. Oka marina, mifona e. Anao tsony atoko. Ataovy mahita mahitsy abony e. Misangoloza loatrako ety amin'ny tokotanitsika no milingilingy. Fona re. Sady amin'io eny amin'ny kiandrako mihitsy. Ataovy tiala ngita. Oka marina mifona. Kakay, maty arangitra marina. Ataovy mitondra faisana. Rovitra sope. Okay. Efa eto metoko an'io eto amin'ny fasanako tanteraka izy androany. Malala ny eto ny bebe Catherine nga. Rehefa reraka tena dia tsy ndray tengenako azy. Mipotraka ny lelatena androany tonga dia aseho any ambony any ry kialangita alefaso e. Tena efa mazava be zany andro zany. Ary toa tsy misy reko mivezivezy mihitsy ary ao an-dakozia ao zany. Sa mbola tsy misy taitra izy telo ta? Ary aleo hiarina eto dia amoaka omby fa mbola hiasan'ilay sakamaina kely eo. So ihany fa tsy dia ngeza io dia mba mety ho vita vetivety ihany. Ohatry, toa mafy be any ity varavaran'ity izany e. Tsy azoko. Ohatrany hoe misy manohana avy any ivelany izany. Nefa ny izy telo ta angamo tsy mbola samy eo ambony eo daholo ka. Aleo hoe atosika mafy. Say. Ohatry. Fa inona koa izany ohatran'ny tarapoka be any an-tokotany an'izany? Aleo hoe jereko. Tsimy. Toa itsimy ito. Fa maninona? Ary le ry zany nanohana ny varavarana teo a. Aleo hoe jerena. Toa maratra be ny tarehany. Sady tsy mahatsiaro tena koa anie izy zany e. Tena aleo aloha atsony Samy. Samya! Olo ty Samya! Miso! Ahoana? Afia aloha mba apio a! Fa misy inona ry dada Fara no mitabataba vao maraina ato an-davaranganato ianao a? Ohatray? Tsiny? Fa naninona io? Toa maratra be izy. Fa naninona io dada Fara? Ohatray. Talatala koa le banty. Ao ampiakarina any ambony aingana izy ry dada. Ianao eny amin'ny tongony dia za ty amin'ny lohany. Ao aingana. Fa maninona loatra re ianao ry Tsima? Simba be ve lesiny tarealahy? Mipotsaka ny lelany. Ao anondriry misy oa tsy mampiova ny tarehany akory ny fitomany indry eo. Aleo eo ambony fandriana eo lesy Louise ry Samya. Tena simba be marina ny tarehan'le ry zany a. Fa inona loatra ary nahazo azy io e. Talako. Mitonatona ny eny amin'ny fasana amin'ny andro alina. Maninona? Zany e. Atala vela ry Samya. Maninona tsara hoe reto? Zany no izy hoa. Tsy misy nininona rery misy oa. Aleo aloha tsabonaingana izy dia vita eo ny atao e. Za aloha andeha kely reto fa mbola misy zavatra ataoko. Tsy mody eo ary dada rahariva. Fa ho aiza ialahy e. Dia tsy mody ahoana koa? Zay fotsiny e. Mila fanampiana ny le ty zay e. Sady lasa ihany le ry marina. Fa inona marina ary ny zavantrangy e. Lasa marina. Tsy noho intsony dada Fara ny antso azy fa inona loatra e. Tena tsy misy ninina azoko mihitsy amin'izao ka. Ao aloha misy oa. Apio fa aleo ino lasany e. Dia inona nefa no ataontsika amin'ity dada Fara? Oay, fa mietsika amin'ny tanana ry dada Fara. Inona no atao? Mangala taratasy stylo aloha ianao dia omeo azy e. Tsy afaka ny teny mantsy io amin'io lelany io ko. Aingana ianao anaka fa tena efa marefany izy zany e. Eto aloha ty eto. Aza mietriketrika efa saotra enjereo a.
aka namany ty amantsy sao dia mangatsika rereo ty ary mikisaky sary le handretry marofo be ty a manao toerany tsy manakavana fotiny amin'io na fenin'ity aza le teany tsy mahita hitako iny fa sao dia mihevitra ty ana iny ary zao fa efan'izao dia ana fa tsy misy an'ity trony mazava ny vovoka dia ody vovoka ty ny velany moka andraka ana ny fanjakany eto Ambatokanga anao Mihevitra mantsy zao bebe Katerina io fa tsisy mahita an'izao zavatra ataony ato zao tena hoe mpamosavoka iko vavy amin'io faty vera angano resanako angamo reny mbola mamaly ka eny iza moa mahalala ny heriny tony dia inona moa zany nataoko manoloana an'izao aloha tonga dia hiditra vesany sa iandry ety any loha tonga dia midritra le kely fa inona no ienaenany eo hitako nge lahy io ambanin'ny ravina pangy io midritra ary ahy efa hitany azanyko za to vatany zany ao an'eritreritro zany tena leo ranga mandeha motsy faty aty tsy misy maso zany eo rehefa mahay fanaraka tratrika sy le kely adraiky anao manganesy ty aty malaky fa ahoana zany tena marina tsy mianga ho azy zany tongotra sady mamindra manatona any aminy fa ahoana zao tsy misy azy zany eo fa le kely akaba nefa zatra mijery film no angana va ao an'iny fatorandreo razan'ireo dia atry ary efa vita aingany le kely manao an'izay ray tena mianga ho azy zany tanako sa marina oay ary indray tamin'ny manatony indray saka maitso orondolo be mama jero Katerina kalandora sy kalangita mipetraka trana loatra anisa fa mbola tsy lery zao any atao fa aingany io le kely ary aingana fa makiangasa ny biby efa kely sisa matry dia lery zao tondrony bebe Katerina fotsiny le biby dia mipetraka tena enjany zany marina ary ahoana moa zany rehefa aza ndraiky efa teny efa vahina fa inona moa zany mampianana an'ity eo ay zeny azy tena milalao razany rahatika zany makaka dia tsy rehefa misy tahotra kotratra anaty na kely azy tena atahorako indrindra eo amin'ny fiainako ay zany tolandava be eto ary mba vatay zary reto karandoany mbola misy vo maso dia aty anko sady mideza be zany fa ahoana sa maninona anao to ary ny potsaka vao anaty sofiny ray olitra be sady matavy be zany ary to mivadika fotsy be masina tena mbola tsy zadrara le kely ty tana anatrerian'ny taolana ve dia mampihika esory any anaty sofiny any ny tana le kely iny aloha tena misaotra anareo mianaka fa mba efa mahazo aina tsara reto tsy mare marary tsony aho zany ve fa refery amin'ny vatany lahareo zao mbola tena ratsy beko aza mbola etsehana mafy aloha fa misokatra eo daholo angereo eny tokoa aza dia mbola manao fihetsika mahery loatra fa sao dia hitatra izy ireo ko tsy atahoran'ireo rehefa tratran'iny petatra avikazo iny ka mandaitra vetivety iny sady manamaina no manakona ny fiary jereo angefa raha pitso maraina io dia tsy hitanareo atsony fa mba tena mahay kosa aloha se fa taiza angany no nahaizany se nampiasa an'ireny ravikazo ireny ka sa efa nampiasa an'ireny se tany aminareo tany tsy mbola ka naza koa ary ange mivagaga ary dadafary tonga ho azo tao an-tsaiko ireny ary zao hitantsika mandaitra zao fa zao marina ry dadafary mety misy resaka toy n'le nyresantsika iny angamba tokony atao fa inona tokoa aloha no nahazo an'se ty
tena mahavalalana mantsy zao zava-misy zao koa. Eno ary dadafara, ohatrany tsy mbola nylazay lahanay anie, fa naniny lahy dia inona no nataon'la tany an-tokotany vomaraina? Ary mba laseza marina aloha samy toa mbola tazako teo mihitsy androan'ny tontolo hatramin'izao efa isasak'alina izao. Ka milaza ny anao zavatra any ivelany any any hono izy dia mety tsy ho tafody eo honiko. Dia mba lazao amin'izay ary izay nahazo anseho e. Dadafara, An? miangavy aloha mba ianao no anohan'ilay resaka antsika farany iny. Eny ary aleo fa tohizako ary sady mino koa fa mety misy ifandraisany amin'izao nahazo anseho izao ireo tantara ireo. Olon-doza mantsy raha ira Katerinina ko. Maninona tsara hoe ry dadafara? Katerinina? Ary inona no mahataitra anao amin'izany e? Ka anarana ohatra ny efa henoko ilay anaranako. Dia ahoana ry dadafara? Inona ny diran'izany Katerina izany amin'izao mahazoazo ao? Aza mbola maika ny an-tany aloha nareo fa eno tsara mifandehan'ny tantara e. Rehefa ny amboa dadabe ndretsy maharofy araka ireo tantara efa nolazaiko taminareo teo aloha dia izay bebe Katerina izay no nandimby azy. Mino aho fa efa hitanareo izy. Olona efa antitra be izay izy io mipetraka etsy Marano etsy. Raha matoa efa tokony olo-mody izy io fa noho ny ody maheriny dia mbola velona ao e. Ary manjaka tanteraka eto an-toerana eto. Rehefa maty ndretsy marofy dia nanao izay nahazahoana an'ilay tehana mahagaga fetiny dadabe izay io ramatoa io tamin'izany. Mbola teny tovovavy kely izy tamin'izany fa tsy haiko hoe inona ny antony nahatonga azy hitsiritra an'ilay tehana e. Nataony daholo ireo fomba rehetra izay azahoana an'ilay tehana. Nankanesany tany amin'ireo mpitaizolona reny mihitsy. Rehefa tsy nahita an'ilay tehana nefa raha kiala kely nandritra ny taona maro dia zava-doza no niseho. Fa nga moa izany io tehana io ry dadafara tsy nalevina niaraka tamin'ny dadabe Eny tokoa Nareo nga ahoana? Fa ahoana ry dadafara? Na hatramin'izao iresantsika izao aza anie mbola tsy hita izay misy an'io tehana io e. Tena mahagaga tamin'izany fa vao niala iny dadabe dia nanjavona teo amin'ny toerana fipetrahany ilay tehana. Fa ny tsaroako fony mbola teo am-pialana iny izy dia nateny hoe mbola misy andimby any aoriana any ary izy no mitondra an'io tehan'ny fahasoavana io. Dia hatramin'izao dia mbola tsy hita hoe aiza ilay izy. Nanaraka azy ve sa mipetraka eny Ankady fotsy iny? Izy tia Ankady fotsy ry dadafara. Mbola ho tonga antsika fa zao hoe toy izay kely ihany aloha ny tantaran'ilay hoe Katerina. Eny ary. Izay indrindra izao no tena mahaliana ary dadafarako. Inona moa izany ny zava-doza nateraka ny zavatra nataony? Rehefa tsy afa-po amin'ny zavatra ataony izay ry seka mahatonga fanaovanaovam-poana mihitsy ny ompitaiza no nirinika nefa lasa mpamosavy kaikivavy. Vocal mpamorika. Dadafara, raha ny fitadiako dia ohatran'ny lazy ianao tamin'ilay resantsika voalohany iny hoe mpanandro mpitaiza olona dadabe. Izany hoe nanao izany asa ratsy izany koa izany dadabe antsika alohan'ny taizana olona ohatran'izany. Tsy dia tsiry tsy mitovy ka. Tena samy hafa mihitsy. Mba afaka zavainy dadafara aminay ve mety hoe mahasamy hafa an'izany? Ka enoy tsara ary fa ho azavaiko arak'izay mety ho fantatro ny mahasamy hafa azy e. Ny mpanandro no antsoina hoe astrology. Izay fantatsika amin'ny hoe mpamantatra ny ho avy e. Ny ombiasiny iray no antsoina hoe alchimiste. Mitovitovy ihany moa izany ny fanazavana azy ireo e. Ny atao hoe mpitsabo nentim-paharazana indray na antsoina hoe guérisseur dia ireny fitsaboana avy amin'ny ravin-kazo ireny. Ireo mpisikida na profeta indray dia anisan'ny mpilaza ny ho avy ihany koa. Fa misy mahasamy hafa azy ihany ny fanatotosana azy ireo e. Ireo rehetra ireo dia samy siansa avokoa fa tsy misy idiran'ny fanimpotsampy akoriko na famonoan'olona mivantana. Ny fanimpotsampy na idôlatria ozy ny fiteny vahiny izay dia mbola zavatra hafa mihitsy. Io moa na dia kadradraka aza rehefa inonao fa mahavonjy anao na asitrana anao dia mety izay e. Miankina amin'ny finoanao ilay zavatra tomponao ihany e. Dia aiza amin'izany moa tsy ny bebe Katerina ry dadafara? Dia ohatra ny voazavanao tsara mantsy ny lalana rehetra nalehany raha araka ny fitantaranao azy teo. Ny zavatra arsy rehefa tompona dia mampanaonao foana. Teo indrindra ny tsiritan'i Katerina izany hoe mahay manangana ny maty.
rehefa azony sy hainy re fahaizana voatanisa ireo a izay tokony ho entina amin'ny fahamarinana dia lasa nanitatra ny sainy ka ny voakalina no entin'ny fanainga lavitra e namoaka faty tany am-pasana ary mitahiry faty ao an-trano no nataony taty ariana ny fasan'ny dadabe ndretsy marofy anefa ny tena nitetehany gorobaina fa tsy nasa mihitsy mandraka ankehitriny fa misy zavatra endrasany izany hony kay tena izay vao tadidiko reto a marary be ny lohako kay fa inona ny makarary ny lohanao ry misoa lazao hoe ao anaty analana bamboa misy lavabato misy lavabato be aho izay vao tsaroako fa tany aho tamin'le ndray andro tsy nahatsiaro teny iny zany very misy o tena ratsy diso a dia aza mbola maika aloha nareo da fa eto amin'ny zavatra tena sarim-paditsika izao ka tohizako ny tantara ao amin'io lavabato ny lazay misoa io misy ny herin'ny Katerina ao ny misy ny ody ratsiny rehetra ary tadidio fa tsy misy tafiditra izany eo raha tsy noho izy ary mety nisy ny ilana amin'ny misoa matoa netiny tao ianao ka zahary angery dadavary efa tafiditra tsy natao sendra nitsofoka tao reo omby ireo tamin'izany andro omby iny dia tsy maintsy nanaraka azy tao dia inona avy ny tany setao ry tsy ma tsy zava-doza be ve izany ka tamin'iny izany ody fiany fotaka be inko aram-bato misy rendrano nitazako tao ary ravina panga maromaro no mifanarona manaraka ny sisiny dobo kely boribory roa no mifanila tetỳ ankavanana kelikely teo anefa dia reko nisy rivotra ny fofofofo be tampoka izany tao dia vaky nandositra tamin'izay tsy tadidiko anefa natafavoaka tao fa efa taty amin'ny sisiny valaparia vao natsiaro tena izany dia inona moa fa za mbola tsy tonga saina tsara iny no tonga taty an-trano za indrindra ny firafitra io vohatra kely io ry tsy ma raha tokony ho izy dia endrika ivelany ihany ny tazany sety eo izany fa misy vavalalanaizay ao anatin'ireo apanga ireo ka ao ny tena misy ny herin'ny Katerina ary eo amin'io lakan-drano izay hitany se io no manakaiky ny akady fotsy ny akady fotsy indray dia fanateran'ireo olona taloha zava-manitra toy ny hoe tantely bombogasy zava-mahery fangataham-pitahiana nataon'ny dadabe izy io ary teo daholo ny nanohy izany ny olona taty ariana ary tsy kiaritro marina fa nisy potipotika briky sy tavoangy teo atapon'io tendrombohatra io tamin'izaho le niakatra tena ary kay ve mifanakaiky eo izany ireo tena tsy tazana teny ambony mihitsy mantsy kay ve ka misy tery be ohatran'izany ty toerany ity ry dadafara ary mba hono taiza daholo izany nahafantarany dadafara n'izany rehetra izany dadabe anery misoa tsy lasa fotsiny amin'izao namela boky kely izay izy ary nazavainy tao daholo re zavatra nylazaiko anareo ireo indrindra ny mahasamihafa amin'ny mpitaiza marina sy ny tsy marina ka ny hanavahana azy moa izany tsy hay hoe ahoana ry dadafarako raha ny amin'izao vaninandro iainantsika amin'izao dia tena mizato isan-jato mihitsy fa ny fahalalan'ny olona azy dia hoe mpanompo sampy rehefa manao an'ireny eny tsy misy azo laviny izany rehetra izany fa hoy ny tenin'ny soratra masina manao hoe tany mafy izay inonao dia tsy misy aka ny satroboninahitra ao raha iray be ndretsy marofy aloha dia olon'Andriamanitra izy na ny baiboliny aza anie mbola voatahiry koa ary isaky ny manatanteraka ny asany izy tsaroko tsara fa tsy maintsy mandray an'iny aloha izay vao mandray olona ka manomboka izao ry izy mahailo nareo fa sao ianareo no olona endrasan'ny bebe Katerina mino ao mantsy fa tsy maintsy avy amin'ny taranaka dadabe io tia ny lazainy io tena tsy mahazo mipetraka fotsiny amin'izao lary tsy marofy fa mila miezaka mitady ny marina mba hanafongana n'izao fanahy ratsy izao dia inona moa izany ny fitaovana hoentin'ny lamiady amin'izany raha azoko tsara mantsy ny firesaka dadafara omaly iny dia herin'ny maizina no toetra ao amin'ny bebe Katerina tsy maintsy hoe Andriamanitra aloha izany ny fitaovana voalohany so ihany koa fa mba nampianarin'ny dada sy mama mivavaka fony zareo mbola teo ary eto Ambatolokanga tokoa ve moa izany tsy mba misy fiangonana sa ahoana ohatra ny natazana ihany mantsy raha tsy diso nisy tilikambo mihitsy tazako avy tery ambonin'ilay vatolampy tamin'iny ka aleo asiana ezaka kely aloha ary ny tadiavana izay
Ka ho tsara ve lary le kely a tohatra nitako tamana be le samy aty amiko atyko no mahafinaritra kosa ny aty ry Katerina. Zay matso Efa vita indray aloha izany ireo zavatra nasainao nataoko ireo dia inona indray natao manaraka? Aikosa andao ary hoeto reto vovopaty reto dia hoeto koa reto mofo efa nataoko ato anaty arokely reto dia avy aty manaraka Ndaso aloha zay efa eto ambosona ka reto dia hoaiza izany tsika moa? Andao fotsiny dia ho hitan'le kely izay ataotsika aty ary somary miontrokiontrotra kely sy misisisika kely fa lalam-bato ny lalana aty mako dia tandremotry iraraka ny sakafon'le mahery fa ahitan-dozy io Oay satria very tokoa ty fantomole vato io sakafon'le mahery ony fa maiza loatra azy zany fa le lalana ato kosa ny lodenina enjany tsy fantatra mihitsy hoe misy lalana ohatr'izao ato anatin'ny alana banga sy mpamboty fa mahakaiza ary moa zany izay zany aloha efa tongotsika ka eo apetra hoeto reny etandreny dia makasisy ny ety aloha tena sao dia tsy azaka zava-miseho eo mako no eny ary zay mahitsy reo fa isinona reto ary io zany atao n'ity ramatao be ty zany ohatrany hoe miakohaka mivavaka eo amin'lohany rano izy tonga tondroy izay mangetra ry farian'neny be ry farian'ireo olo-masina tongeto ny razabe izay nitetavinareo efa ao an-tanànao zareo fa ireto ny razabe fa iny tompo fahefana teto mila nareo poteto zay fa tonga ny sakafonareo tondroy izay mangetra oay vato misy rivotra be tampoka koa zany fa rivotra faiza koa zany nefa ny tsy misy na dia vavarivotra kory ary zato marina raha ho zaka mihitsy izy zany raha Katerina aiza ho zay kosa ny fambatontonoka ohatray bibilava be sa ino ty amalina ary to fa nan'lehibebe an'le vovopaty sy mofo reto izy bien zay tipre zany sady anankiroa be dia fijeriny ahy madinina ary any jerijery be ohatrao tena tsia Tadafara ato ny veanao zay Tadafara lasa iza indray ary Tadafara teo aleo aloha jerena atao an-dakozia tena tsy ato ka Tadafara aty ambala aty ary sia aty atokotany ay ve ianao aty nandalo teo mihitsy ato atao tsy hitako teo ianaoko ary lasa izy misy teo hitanao ve ohatrany lasa nitsongoana any an-tsahany izy teo raha tsy diso zay ve no itetiavany sia aka aleo aloha anao sady apiko amin'ny mamafiany reto mangazo reto tonga dia omena an'ireo tombo reto moa zany ny odin'reto mangazo reto mato eto akaiky mivalan'omby eto anao no mamafy an'ireo eto mba tonga dia atsipety fotsiny ko fa hono marina ho ary Tadafara le fiangonana ry avaratra ry io ve tsy misy mpivavaka intsony sa manao ahoana ny tantarany io mba tiako ho fantatra mantsy efa ely io tsy misy mivavaka intsony anga hita fa dia tsy misy samiditra ho ntsony anie ny olona no i bebe Katerina ihany tsy misy avela ny vavaka ho ntsony anie mponina ety zany ve ary tena matahotra fa diranovana izany bebe izany daholo koa inge zany ny mponina ety senga ahoana efa hoe tsy misy sa mandika ny teniny ety na dia ndray azy fa ngasa ety sakaikasa hivavaka eny sa eny inona moa ny olana amin'izany fa tia izy hoe tsy misy mpivavaka tsonga nandeha teny mantsy io teo dia izay koa ny voalazan'ny olona manodidina teo raha mba fantatry tantarany fiangonana io mandraka kehitriny ny ranomasony sesy isan'ny jerotsaka io tsy mahate intsony Tadafara
so mba misy hevi-dalina indray ary mikasika ny fiangonana io fa nanomponina teo an-toerana ary hitako hoe sadaikatra be izany vao nanontany momba azy io hita ohatrany hoe te hilaza izany zareo hoe mialahy teo fa tsy azo andehanana io tena mbola maizina amiko daholo aloha hatreto ny zavatra rehetra. Vita reto rse fa aleo aloha angamba anangona kely an'reto Jeziky reto hoentina andatsahana an'le tsaramaso kely vomividiko reo Ay, ary mba aiza marina ao asaminy tsy dia hita matetika intsony. de tena tsy haiko rse zay mba tanina le an'le ry iny aloha hatreto fa de isaky ny mamantona alina any foana vao mody aty indraindray ary tsy mody mihitsy. Ary aleo aloha angamba nomana zavatra kely ao an-trano ary. Ndao ary le roa. Misoa, indriva izany efa tonga? Misy lalana anga mbola nokona andreto loka reto aho matsoko. Aleo fa izany no anatona andria aty sady misorona feo ty antsika. Fa misy inona lesy? Angady hoe misy inona fa mba mifanala fahanginana. Ay ve, fa reto ferin'lahy reto aloha to ohatra ny nadio be tampoka teo to tsy misy diany akory na dia kely azako. Izany ve? Mba nandaitra tsara izany ny fanafodina atao taminiko. Fa mba taiza marina ho any na iza lana ampiasa indreny hatramin'izay ohatra ny mbola tsy hitako na ampiasa na hoe nikirakira na nianatra momba indreny lahy. Mety mba fanomezam-pahasoavana kira any nifindra tamiko angamba niherin'ny dadabe andry dadako. Fa samy marina ve tsy tazandriany atsahany? Tena ohatra ny tsy tazako lesy ohatra ny tsy dia hita matetika ato an-trano ato tsony marina izy iny amin'io sady tsy any atsaha ihany koa. Ka izay indrindra nge mampametra-panontaniana eo fa zory misoa hiatsika manomboka izao ka miomana tsara indre. Tsy azoko hiady ahoana dia miomana amin'inona koa hazavao tsara fa tsy azoko ny tiany mpanoratra lazaina ka. Fa reny zavatra miseho amintsika hafahafa ireny ka ireo zavatra nitantarainy dadafara ny fiarahamonina tsy dia hita mifandray tsara izany rehetra izany dia hieritreritra ve la hoe samy no ambadika izao sa hoe iza ny mahalala fa mba tantarao tsara marina hoe kila zavatra hitandry tamin'izany lavabato izany raha ohatra hoe tadidindry tsara. Ohatra ny maheno ny anarako dia hoe tsy saina vary atoandro indray ve ny bandy sa hoany matetika mantsy ny bandy atao manao tompo mangatakatany foana. Samy aiza koa ilay izy dia hoe izany hitavy zaniko fa masaka ve sa hoany izy ao fa maika andena ny bandy ary inona koa ny vandravandran'le ty vao nahita nga. Mbola tsy masaka fa kely sisa lesy ao aloha mipetrapetra dia miresadresaka fa ninankinam-poana tany ary ve le bandy ty sa ahoana jereo any aty poziny. Aleo aloha ny bandy andeva ohatra misy leo anamerina mitady sy ho arapany ato zaniko dia mba tsotrofo malaky ny fa tena efa ramaka ny bandy tsy maintsy manao an'izao aloha rangandro any efa eto tokotany pasana ty ary mba mifiry ary aloha izao so mantsika hifanena amin'ilay mpamosavy vaniny iny aty indray efa amin'ny ray ora maraina kaika mety mbola fotoana ve izao sa efa mamonjy fodiny ireny amin'izao lery izao tena izay indray ny amin'ny laritsima fa efa any ny mpialoha lalana inona reny ataoko efa eto amin'ny varavarana raha dia izay hidirana ato no ataoko ary aloha hiakatra ao ambony ao ainga anaty sao ohatrahatra ety zay tonga dia aloha hidiny aingany dia tongo tany ity dia miditra aingana raha azo atao zay fa voalavaka ka dia aloha esorony ty sariny eto ty zay tena maizina n'izany ary aloha tsy lovina amin'ity jiro kely efa noentiko ity izay afaka hidinana ato eo kosa misy tohatra azo hidinana ka aleo midina amin'izay ary maizina n'izany sady meboka be izay moa mahafasana mifasana azy ka tsy atao agagy tena mbola varavarana roa be reto ty izany le mivoaka dia ty le miditra ao anatiny
aleo atosika zay dia aiza mireto-kevitrevitra be reto moa zany midirana raha mifanazavany tatafara zao a dia re misopirana miakatra metsinanany re izany hoe somary miakatra amin'ity ambony ity zany ny lalana tena miendrika trano mihitsy zany misy etazera maromaro fa reto faty maromaro mivalapatra reto a ohatrany hoe mivalapatra be zany ohatrany hoe misy nanakirotana aleo rangah amin'izay tokony ho jerena no aleha farafara fahafiro moa sy dadafara ray roa telo efatra dimy eo amin'ny fahadimy eo izy misy mifaravaram-bato mitokana dia ao ny tokony isy any dadabe Andry Tsimarofy ary tena natokana efitra hafa mihitsy any izy zany oay ary nakaisy dada sy mama teto angamo tsy teto ny toerana nasiana azy sa ve ireo lamba miparitaka be ireo ambany ireo dia fahahoana koa zao ka tena mety nisy niditra tato raha zao paoziny zao aleo aloha miditra sy amin'ny toerany dadabe dia ho hita ny toy iny tena mafy be ty varavarana ray ity aleo rangasina ezaka kely aloha zay kosaka ary aleo miditra dia tsy lovina ary feoininy kosa miango zany aiza kosa irazana eto amboniny eto fatifandrinito tena mila manatona amin'izany feo zany sa ve nitsangana teto dadabe 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 za ihany re tya zavokely ny zafiafinao zanaky ny zavokelyinao mantsy misy mikitika ny tongotro fa inony zany mifoaza ry mama sy dada fa maty ato ny zanakao mama dada kay maty alamosiko kay fa naninona ry ay ary tao maizina be ato fasana tena fasana ve ato kay ary inona kosa manindrona be ato andamosiko ato zany toa zavatra lavalava misy maranitra ny lohany sa ve taolany ity tena taolan-davy ity ka tsy taolana indray ity ka ohatra ny zavatra hafa mihitsy iza hoe ilay jiroko teo tena nipitika angamba tamin'izany enjera teo mety tsy mazava kely ambanin'ny vato itsy angamba ka aleo alaina fa inona indray zany tony voalavo be tony rangahy mila napaka lalandra zahay vao azoko ity ka ary aleo tsy lovina hoe ary inona ry zany marokoroko amin'izany dia misy ohatra ny kisarisary ny vatany tsy tia ve zany tehan'izany somary eo amin'ny 7 cm eo ny alavany dia matsoko ny lohany botabota ny vatany ary misy sary sikotra zany ny poziny tena le tehany ity fa ataonareo inona oka fa mifona re tsy azoko tsy azoko fa zanan'inony avelao manzina aloha avelao aza tsy misy mialamainy zany eto tya nitady loza matsy teny samy menakavy avelao re tompoko fa naninona aiza koa ary zany feo zany misy olona miteny zany nefa tsy hitako atoko to maizimaizina be zany fa izy zany dia aiza ry ty misy aty aza maiky tena fa mbola ho fantatry tena foana betratrala aloha dia ndretrara sao dia ho fatry lereo mako to eo mbehivavy efa antitra be zany
dia mipetra tsara ho nefa zary tia mifatotra eto ambony vatolampy. Aza mipelepele ke. Tena mafimafy be mantsy izany androko izany eo amin'ny lamosiko. Foayato solo ty taty e. Ary aza miseho mafilo eo teny mangina eo. Ina Andana reky bilekala be maso andisy pely aloha eo ambony ny fataky ny miseho mafilo izy zany a. soro eto soro aty Mangina eo e. Oe topity lava be maso be ty tamanatony ty. Zaho mahitsy. Izany aratsiny. Vonjeo e. Lava ratsy pôzy be fa tsy ilay fahita mahazatra. Io soro eo ambony keo io Tsara ho tena mihitsy zay rehefa tsy mahay mipetraka tsara ka. Torany zay matoto miteny trony. Memenina matsiravina. Mbola aiza nefa ny azo ateny tsy mbola manomboka akory zao ny kilalao. Tena voa marina. Sandriko. Ary aleo mody manao torana eto aloha fa amin'izay mba tsy hita le biby ratsy tarehy teo. Tena ratsy ane zany raha biby. Ary nakoa ary samy malemilemy voatsapako ato izany. Sa ve dia ho sanatria ve ka mbola le biby lava teo ihany. Misy akanjo tiako. Aleo hoe tsapaina tsara. Fa ina moa zany le mbola mikofokofoka mambadika eo zany. Sa ve mbola miaina ihany le totombitana teo iny. Fangamotsitorana izy teo. Otrikala be vao maso fa nataondriko iny izy teo angaty ny toraniny. Fa mbola reko mikofokofoka ao ihany mantriky no sa aleo hoe noko tsara. Ary feo iny ary zany mipitipitsika ao ambadika eo zany. Aleo hoe tsy mihetsika mahery fa sao dia hananandozy etiko. Fa ty akaiko ty angamba tao olona ka voatsapako nisy lava maso sy orona teo. Zany hoe ny lohany zany ny voatsapako iny. Ary ty zany ny volony. Tao lava be izy zany. Raha azoko tsara ane zany dia vehivavy ty akaiko ty dia efa maty ve sa mbola velona. Dia iza koa anefa io sao dia mba misy soa ary io. Io sanatria ve ka niaraka nisy nakatao an-trano tao zay na voamankiran-dratsy izay mianaka iza koa le nakakeriny anay tao. Tena tsy dia vaovao amiko aloha le feo analitra be teo dia tonga dia mba tao arino le kely izy roa dia eto any Andavabato lanja ohatrany kisoa entina amidy eny atseny. Angana le kely Kay to tanana mahery be anie zany bata zany fa tsy mifanaraka amin'le feo teo Tena matanjaka izy zany tsy misy dikany amin'ny akory no mibata nefa zany ka efa milanja ho any amin'ny atsasaky ny fitopolo any. Teny efa divaraina ty vao tafavoaka tao amin'ny fahasandrazana tao. Marina raha misy mahita amin'ireny tsy lazain'ny olona fa avy namosavy. Sa avy ny taingo-pasana ka tratrandro maraina hoy zareo. Loza angamba. Ary aleo aloha hijaiko hiditra eto an-tokotany so efa taitra izay tadafara. Dia asirika tsara atao anaty akanjo ato ty tehany ty. Ho taitra mantsy izy raha tsy hita tampoka anito eto. Dia efa tsy miditra tsony koa izany trano izany. Ary aleo miditra ary dia mamonjy any ny efitrany. Joko voajoko marina. Inona koa ary dia ataonareo? Toa taitra be ry tony. Mpanao ratsy anga? Nareo koa lesy manaitra tsy. Zany raha tsy saika tapaka hatramin'ny lalan-drivotra mihitsy. Fa maninona raha tsy mifanao an'izany lesy? Fa taiza aloha ialahy io ary. Taiza? Ohatray, taiza ahoana fa tsy azoko Taiza ialahy no tsy tazana tato maly ariva sa taiza hatramin'ny alina n'izao vao malala mody. Mahafanta-javatra ary ve le ty sa mody mitsatotsatoka eto fotsiny? Le rery nefa ohatran'ny tsy nody izany alina raha ny fitadidiako. Tany ankabony ela lesy fa taiza ahoana? Dia makany amin'ny WC ve lesy dia adiny ray mahery mihitsy vao mivoaka. Sa ve samy mana ny WC anio? Sady toa feno vovoka be mantsy ny lamosonareo. Sady mahasisosiso izany. Tena lehibe likana angalam-pihinana ty ka hampangainy ny menaka amin'ny solitika eny amin'ny molotra marina. Niosana tamin'ny rindrina angamba ka. Sady avy any ankabony koa ve moa tsy mba hasiso
Fa inona aloha mahatonga anareo lasa be fanontaniana be androany ity aloha nefa tato ho ato izay tsy mba be resaka mihitsy. Aleo vaina amin'izay ny lazadina fa mitady fototra ty amiko izany a. Ka nareo midribla be ao amin'ny WC nefa ny olona koa nely ty mba poritra e. Tsy menareo lalana mihitsy. Koa tsy mandeha nareo fa ilozanareo miady varotra amiko eto fotsiny. Sa lany solika tampoka. Lasa koranga bandy fa nareo koa ne tsy aranina amiko any e. Aie, ny taratasy ity sao dia adino dia matsotra azy andray no atao lahy. Efa vonona amin'izany lesitsika e. Tena saika ratsy ireny raha nisy kely a. Fa ilay fanontaniana no toa tsy maty lolo. Ohatrany tsy dia mazavazava izany. Ary aiza ary dada fara sy misy ony toa ohatrany mbola tsy reko hatramin'izay nidirako teto izay. Tena efa mipaika ty ny amin'ny valora alina nefa mbola tsisy migadona eto na dada fara na misy ony. Samy indray iny tsy dia magaga fa efa fanaony matetika ihany ilay tsy mody tato ato. Fa mba lasa aiza ary izay ireny e. Namonjy tsena ve sa lasany amin'olona any? Raha mbola miajako kosa aloha tsy marina satria inona intsony ny zavatra hita amin'izao. Tsy ny tongotra indray ve ny voatomboko ny angady any na ny anana indray ny voatsongo any raha hoe ny havahanana. Dia inona ary aloha nataoko manoloana an'izao e. So dia mba efa miatra manaina ary ty laza ratsy ataon'ny Rakaterina ity. Tena aloha efa kiko tsara ilay boky nomeny dada fara iny. Tena miseho azo dada no mantsy mba. Androany lesiny tsy mahalelahany lahy. Afaka ilaho mandry fa androany lahy tsy omeko intsony. Tsy maintsy miady mafy kely aho mba te hanakarena koa e. Ary aleo hitsaiko nidirana ato so efa fetsy ilay ry mahita an'ireo namana efa tsy ato intsony. So lasa maily be eo iny. Aleo rangaha modotra indray tsy misy nininy indray mihitsy dia miditra tsotra fotsiny a. Rehefa tonga ao a dia tonga dia vavazana amin'ito lamba nomeny iny bety fotsiny. Mety izay lasa zao ary. Dre, toa mafy be ty varavaran'ity izany. Tena mety be izany ka. Efa ny amin'ny lanitra fahafitro izay ilay tsy mahafantatra ny andro hafatesany. Vao maika mahamora zavatra izany e. Ny fika hidirana eto izao ny olana. Aleo rangahy tsy varavarakely tsy mibotsoana fa io izao no mety efa mora sombaina. Efa moramora ihany lary samy bogosy sao taitra ho ny haza be a. Odry, tiako araka tsy mity fa mikatopotsiny ko. Na moa izany fa tsy vao maika mahamora zavatra izany e. Mino mantsy fa ny votsim-barina asiako fanafody izao no mahatonga azy io tsy nahatana ny masony intsony ka tsy vohidiny hatramin'ny varavarankeliko. Ary aleo miakatra eto dia misaoty malaky ary miditra e. Izay. Nefa mailo ihany sao tsy handaitra ny zavatra. Aleo tonga dia any an'efitrano ihany mihitsy miditra ary aloha e. Dry, tsy misy olona ary atoko. Dia mety ho aiza? Mbola ny an-dakozia hoe? Aleo ary tonga dia any indray izao e. Io tokoa iny fa mifono body fotsy be io. Vita tanteraka izany. Ka kely ainako. Ary aleo tonga dia bataina dia hoentina sao taraiky ny ora nomeniny be a. Opa. Ary toa mavesatra ihany izany ka. Dre, ka ito vatakitay be mifono lamba ny ato ilay dia. Tsika kely ry tsy mahaza mifanao fangalam-piraty fampitrahy lahy. So dia vera ny lafatam-bola kely mantsy izao ka hanaovany lara osy jamba sy polisy voale reto ah. Tena tsy misy mamaly amarina. Sa hoe izany ilay hoe misy mieno. Aleo rangaha jerena any amin'ny efitra any aloha sao dia mbany e. Rehefa tsy ao tonga dia miverin-dalana izany ko inona moa.
Teo sanatria ve ka anao tony ganagana mitety asy lahy. Asa mety. Fa ahoana zao ry Katerina? Fa aonao ty fatorany ty raha tsy te hahita loza. Zao rehefa mafy loatra e. Ary aza be vava fa ndray mitroka anie dia sola tanteraka io volondohanao io e. Mba medrasa fandaminana fa sao dia lasa loha eo. Fa inona ry zany no ataon'izany? Mampakimaky anao eo. Dia ho sanatria ve ka androany sisa ny andro ivelomako e? Rehefa samy faty ihany ranka dia aleo manao ezaka farany ah. Tadafara, fonjay ho ah. Misy marina. Ay koa ianao lasa n'le kialany tsy manjary eo aty. Andraso fa ezaka hiala eto aho dia anatony eny aminao eny ary. Moramora ihany sao dia oreny eo ianao ka tsy ho afaka eto tsika. Mbola variana manao ny ataony eo io e. Tsy ahita ny ataontsika eto. Fa aiza moa zany tsika ry Tadafara? To mangatsika be ato sady feno ohatran'ny rano tete daholo ny manodidina. Mino aho fa ato andava-batsika angamba ka. Ary io mitoty ary ianao dia ampifandraisy ny tanantsika dia miezaka mamaha io tady io aloha raha mety e. Eo ary mitady anao inona hono reto izy ka a? Asa mieritreritra ny ho tavoaka eto fa aty amintsika anie zao mifahefana e. Mipetra tsara. Samy tena samy marina afitra ihany tsika ary misy oa. Raha rehetra zato misy e. Misaraty eo fa tsy mitady anao fihetsika fafy eo a. Samy a, sa ihany le reto e. Eo lesy mba vao kely aloha zay fa ho faty ato anie. Manginy ty va? Tsy misy samsamy zany eo a. Za zao nety dia avelao iasa. Tena tsy tompony tena ny ty marina. Misy oa. Oka anaka. Mangina aloha dia aleo miandro izay ataony fa tsy azo toeriny reto. Azo ny fanafody le zanako marina. Ay tonga le kely misaotra le kely aloha fa tonga raha-potoanako no ary aiza ny aza to tsy mitondra ninina fa ahoana. Efa tonga ka. Reto ary ny fa saika lasa tato raha tsy tonga raha-potoana ako e. Aiza le timo. Zay zao ny fanotraniko fa tsy lozanao mianahany eo fotsiny. Ka inona indray matiko tena aiza ho a. Ka hita hoe Tsima. Ay akosako no tonga tsy natrona nasesiky ny rivotra kady fotsy zany tiako. Efa ela nendrasana le kely ka dia tonga soa ato amin'ny lavabatona kady fotsy e. Tonga soa. efa ela ihany koa ny nanjakanao teto ry bebe Katerina. Zay marina Ary zay. tapitra androany ny fahefana no diazanao teto. Tapitra ny fanjakan'ny bebe Katerina amin'ny alalan'ny dadabe ndre tsy marofy. Ny dadabe atena zany efa lasa sakafo mibibiko inandray. Efa sakafo aza manatena sotrondra izy zany. Kay nareo mihitsy zany no namongotra ny faty rehetra atao amin'ny fasandrazanay tao a. Dia noentanareo aiza daholo ary zany reo e. Any hoa? To mivatravatra fiavy zato ty. Oka fa mifanano lazadra rinona ny aty ka tsy miraiky amin'izany torabato zany e. Ny sokona ary le kely no mivokona ratoinina. Katerinina indray a dia tsy matao masomely zany. Efa sakafo a azo tena ve zany e. Ny ranomasina ihany na no manonja fa mety ho tondra ka. Misamboaravoara fa tsy mihoatsiraka. Resaka fotsiny zany e. Tsy misy manam-pahefana mara-pahafaty zany e. Edre. Andriamanitra rery ny tompon'ny fahefany eto an-tany na any an-danitra ka ahoana e. Ilavolefina moramora sa ampiasana ny herim-pahasoavan'ny dadabe. Edre. Ato le teany. Kiala be maso. Otrikala ngita. Otrikala maisa. Le samya ataovy mahity. Andraranareo no mamita an'io fa reto kosa dia alefaso e. Otry. Ato tsy mety manidiny le kifafa. Dia ho sanatria kalany gazoaly la vesa. Tonyko tsy manondrana raha tsy amin'ny ady satrako. Mba manosy akoho indraindray e. Alefa hoa. Tena feno biby isan-karazany tamy reto marina. Ty voatena losa inona reny atao e. Aiza eo le ty la. Tany an-trano le ty any azo lafetsifetsena tany. Sany dia sahany lava eletsy. Rahalahy ngely ty tsika e. Tany an-trano izy aho zany mahatsy amin'ny lahy teo.
Ayolah ti. Iur jalan kita peta mo. Atau main apa? Mama, tena hipatan. Inona reny ataoko e. Lety a. Alaina moa ny fomba fampiasana azy ity. Ay vela ty kely any. Zay dia mampitsanga moly ve ty e. Ahoana moa ilay fampiasana azy e. Tazominy eto amin'ity somary mifaingoka kely ity a. Dia atondro an'ilay biby. Izay mihitsy ka. Ary aleha tao ary. Zany a dia mialana daholo e. Fa hiverinao aiza dia nisy andrikela ratsy tarehy be reto a. Hoaiza ho a. Marina tsy manatona aty izany. Sady mirongatra be aty daholo. Maty be kata. Maty aho. Maty kreto fatahoana e. Maty aho a. Maty a tata. Maty. Zay ty sazany lahy. Ary maty asany daholo e. Ary lasa aiza indray ireo teo e. Ohatra ny nentin'ilay bebe tamin'ny lalam-bato io zareo teo raha tsy diso. Aleo rangahy rahana any a. Tena aksisitsisika koa amin'ity izany a. Tsy maintsy avotana nareo mianaka fa aza matahotra e. Dia nareo tazako amoron-drano ireo marina. Ary izany atao. Mitady ho alefany ao anaty rano ao izy mianaka izany. Sady ohatra ny misy biby be io anaty rano io e. Tsika! Avy eto nareo reo e! Ty anaty hety kongateny. Malaky manatona ty ary rasa e. Mahalala ny jery ny bebe Katerina ka. Atao velomany olombelona reto a. Sima, avoty lesy zay a. Sima oara. Sima, alaify zay e. Akaty fotsy, lety a. Tena nalatsany ihany izy mianaka marina. Misy oa. Marina, dada fara. Izao kosa e. Tena namorongoron'ilay biby be marina. Tena le ratsy tarehy be ty androany. Belove, any avy manatona koa ilay totombitany ity fa efa maika ho tonga amin'ilay fanatritra maso a. Malaky e. Mampananja ranomaty. Kateraka ihany ty nofo vahiny. Iverina ho tanora kely izay a. Ho tanora kely ny toto Katerina. Lasa hoe Katerina afatry Katerina tony. Tsy misy manaiko fatanao fotsiny izany ato le tsy vaniny ity a. Izany a motoraka vato avy aty a. Tsy makaiza ho azy rany. Ary ampisehoako ny fahaizakely ty mamitady angapako no. Izany atao izany e. Lasa mihodina be koa le rano. Ary ireo koa le biby be fa sanaka vava ohatran'ireny hoe andeha anaikitra ireny. Dia ho sanatry ve ka andeha andrabaka e. Ary aloha amin'izay ampiasaina le tena sady anirotra n'ilay sary sikotra amin'ity rangahy. Eto aminao mahavotona tsara ampiasana azy ity. Tairaka anazy sao dia ho tara eto any e. Ohatry fa tsy dada fara sy misovy ireny atsingevany rano ireny e. Sanatry ve ka efa maty e. Aleo iady aloha. Eto amin'ity tena misy telo ity moa ilay izy raha ilay filazan'ilay boky e. Dia misikotra manaraka midina manaraka an'ilay sary. Sady tombona makany amin'ilay rano ihany izany. Miala ny ery Satana. Tsy manan-kery eto intsony. Miala! Fa iny, rehetra irezazako fa misy inona indray. Sao lasa miamalefaka ny fodin'ilay rano. Sady lasa misy orotany be zany. Fa iny zao efa ahoany zao. Tapitra atreo e. Izay ny fanjakanao. Rava ny anaran'ny fitepolo ny Satana ity androany. Tena misombailay kely ty tamikehany iny e. Malemy lohalika. Oka fa tsy hanao tsony. Avela ody aty an-tanana fahasapisaliany e. Maty e. Latra tao e. Ndreo le kalakita. Sakaiza tsy mahafoy eo. Aisy nisany e. Septra. Septra. Fa latsaka ao anaty rano ao izy marina. Tena nahodinkodin'ilay rano. Ohatran'ireny manao atletika mipotra mivoaka ireny. Ary izaho ity mba ahoana. Ohatran'ny efa enjera tsikelikely koa ny reto vady be mitatao ato ambonika ato reto izany no ireo rorotany be teo reo e. Tena eo manavitra eny aingana fa ho faty ato koa lary tsy mandroany. Tena iny ary ny lako efa akaiky izany. Eto raha tonga.
moa izany sisa no atao amin'ity trano ity roa andro lasa izay misehon'iray ny ady mafy ireny mangina tanteraka ny tanàna ny lozany izy telo mianaka fa na izany aza faly ny mponina fa afaka atao amin'ny kejany bebe Katerina tena nandritra ny taona maromarina moa izany tsy mba afaka nanao ninon'inona ny mponina teto fa dia nanaraka ny sitrapon'iny olona iny raha tsy any aloha izany hoe miaina amin'ny fiainany maizina izany sao maty ny levina miaraka amin'ireo hodiny rehetra tao anaty lavabato tao vita ny aty fa ny mahalasa ny saiko izao dia ohatry ny hoe tsy nisy lavaka izany teo amin'ny toerana io vao nihetra ilay bombo rehetra fa ny mahagaga koa dia hoe akady fotsy mba aiza eo ary izany tsy mba tazako nahitako tao akory nefa nge dia voasoratra dadabe tsara tao anatin'ilay boky mihitsy io tena aleo ranga makeny dia any ny ahitana ny marina aleo miakatra ety ambony vatolampy be ity fa ety angamba no mahita tsara an'izy ao ambany ao ary tena io tokoa ke misy ady vory lalina dia lalina tena tsy mba tazako mihitsy io tamin'izato ety misy andrano mikoriana dia miaraka amin'ny fasika fotsy sa ve tany fotsy ireny ary iny ry sahala amin'ny lavaka be amin'ny sisiny ireny ohatra ny misy zavatra metsiketsika izany eo anatiny tena aleo hidiny mihitsy hoe za efa tonga eto akady fotsy mety hoe reto fasika fotsy sy ady lalina ity ve no ny antsoina azy hoe akady fotsy re Maharary maharary kay ary ohatry ny maheno feon'ny tariny izany aleoloha natonana ilay lavaka teo hoe tena misy feo miantso vonjy izany ka mety tsy ambadika re tsy voahirana midoroboka be rehetra izay aleo hijerena to tsy misy ninonina akory ry atoko tena feo amin'ny miso izany feo amin'ny miso izany miso miso aiza ndry izany misy rano nitsikoba no ry aloha akaiky ny lavaka ry tena ao angambaka ary aleoka nisany eny ry ao tokoa misy olona makasisina to telo mihitsy azako aleo anatonana eny miso dadavary dia samy koa tena nareo ve reto tena faly afa mbola hitako ihany nareo misaotra an'Andriamanitra ry koa misy olona ray mipetraka mandinika be anay somary eo anaty lavaka maizina izy dia tsy hita tsara nindrina iza re io hoe dia sanatrivy ka aka saliko andre tsy marofy ve Malagasy FM manan'olitra ho anao teo lavabato nakady fotsy tantara no soratany Diapiano manana nasaya ireto avy no nanome aina ny tantara Angolapity niaraka tamin'ny fahendrena Rahirinambinina Nalijao ary ny Aina Razafy nandray feo sy nandritra ny lafiny teknika Fanamby nanatontosa rotsy fitiavana lavabato nakady fotsy